Isaorana trany ilaina ary nanome antsika andro vaovao indray amin'izao alakamisy 2 desambra 2024 zao atao anatin'ny fandarana miara-manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny radio Mada. Arahanao ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra serasera maro samihafa. Anterina ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina ary dia hiaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery hitondrana ny resaka momba ny fiainam-pirenena, ny fiainan'ny malagasy izany, ary ao anatin'izay no anasananao sahady aharitra hatramin'ny farany ny fandarana izay iarahantsika mianakavy izany. Raha atao banky tokana ny mety ho endrika ny fandarantsika dia eo ny pisehatra mazava loatra hiakatra eto amin'ny miara-manonja, eo ihany koa ny famakafakana maro isan-karazany. Anisan'ny sehatra ohatra eto hisatatra ny fandarana ny mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara Rakotonirina Jean-Claude Roger, dia mbola ho avy eo ihany koa ny pisehatra hafa toy ny solombavambahoaka ny Madagasikara voavidy tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara to amin'ny distrika ny Ambohidratrimo, sady kestora telo eo anivon'ny temeram-pirenena sady sekretera jeneraly ihany koa eo anivon'ny tiko Madagasikara ny député Mamy Rapenirina, izany efa ao ambadibadika ao izy, ary mbola misy ihany koa ny pisehatra hafa izay ho avy eo ihany koa ao anatin'izany fandarana izany. Izay no ela tompolasy tompo vavy fa hiditra avy hatrany amin'ny votoatiny isika efa eto akaiky eto ny mpandrindra nasionaly ny tiko Madagasikara Rakotonirina Jean-Claude Roger. Miarabanao tompoko ny miara-manonja, ianao moa zany tsy hoe vahiny fa vahiny tompotrano ihany, fa na izany aza efa elaela ianao no tsy teto inona ny azo ambara. Miarabanao aloha. Miarabanao Rina Be Mananjara, ary miaraba ihany koa ny mpanaraka sy tapaka ny fandarana miara-manonja ho an'ireo rehetrarehetra manaraka an'izany na amin'ny alalan'ny tambazotra na amin'ny alalan'ny televiziona MBS ary ihany koa amin'ny radio Mada na eto toerana zany na any ivelany. Iny marina tokoa fa elaela zay no tsy niakarana sehatra teto amin'ity miara-manonja ity. Zany moa dia no ny antony fandaminana amin'ny andraikitra eo anivon'ny antoko zay niarantsika nalala tamin'ireny fanapalam-baovao zay narahantsika ombenombeny, fa dia niroso ny alalandalina kokoa tany amin'ilay famelomamaso ny antoko tiko Madagasikara, ka anisan'ny nanana andraikitra amin'ny sanina tamin'izany ny tenako amin'ny mampandrindra nasionaly, satria saika nipaka tany amin'ny faritra avokoa ireo fitsidihana zay natao. Ho resantsika amin'ny rehefa aveo ihany moa ny amin'ny tsipirina mikasika an'izay, fa tonga eto moa ny androany raha ny marimarina koa dia hisehatra bebe kokoa mikasika ny raharam-pirenena zay atrehantsika amin'izao fotoana izao. Niarantsika malala fa ny antokotiko Madagasikara dia mpikambana feno ary andry iankina ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia na ny RMDM zay iarahantsika malala araka ny antso zay fa natao herinandro vitsy lasilasa zay fa anao etsika lehibe ho tanterahana eo amin'ny kianjan'ny finoana ao Magrobeoririka amin'ny asabotsy fa 4 ny volana Desambra ho avy zao. Izany etsika zany dia iompana amin'ny atao hoe rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia izay vondronan'ny mpanao politika maro mandrafitra n'izany vondrona izany, dia ho isy aloha voalohany indrindra fanakalozan-kevitra fampitam-baovao goavana ara-politika ho ataon'izany rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia izany, ary mety hanaovana mihitsy ary nijery todika ny zavatra rehetrarehetra ny tanterahana nandritra ny taona 2024 ity, satria iarahantsika malala fa efa manitsaka ny volana Desambra tsika zao, izany hoe ray volana latsaka sisa dia hifarana ny taona ity, ka dia tsy maintsy ho isy izay jery todika sy ny fampatsahivana ny zavatra ny tanterahana teo anivon'ny RMDM nandritry ny taona 2024 ity. Izany ihany koa dia fa hiatrehana sahady sy amisavisana ny hetsika sy ny toy ny tolona zay atao, satria tolona tanteraka mihitsy no isahaniny zany RMDM zany, satria raha mbola tsy tanteraka ireo fitakiana maro samihafa zay napetraka n'izany rodoben'ny mpanohitra zany ao anatin'ny sehatra ny fanatanterahana andraikitry ny fanoherana, dia tsy hijanona mihitsy izay tolona zay. Ka zay nataoko hoe rehefa vita le jery todika tamin'ity taona 2024 ity dia efa tsy maintsy antsolo mianoatra moa zany dia efa tsy maintsy amariparitra sahady ny endriky ny toizan'ny tolona mandritry ny taona 2024 zay efa mitsidika io. Ka raha iresaka manokana mikasika ny amin'ny sabotsy sika Rina Be Mananjara dia efa araka ny antso rehetrarehetra nataon'ireo namana zay efa nandalo teto aloha dia mandray antanana sy mandray andraikitra tanteraka ny fitsonjovana ny vahoaka malagasy ihany koa ny RMDM. Dia ao anatin'izany moa araka ny voalazako teo ny antokotiko Madagasikara ka manomana ny tolo tanana
mba ho fanavotana na fitsonjovana an'ireo vahoaka ny ara-ny aintrano na azo lazaina tanàna mihitsy aramoa no may tany afarafangana efa vonana vitsilátsilasa zay a ka dia nanapa-kevitra ny tao amin'ny RMDM fa anao etsika tolo-tanana anentanana ny mpiarabelona rehetrarehetra na olon-tsotra na orinasa indrindraindrindra moa zany nijoroako eto amin'ny mahampandrindra nasionaly na tokotiko Madagasikara dia manentana ny mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny antoko amin'ny maolo-pirenena atsika tsirairay avy satria voinkava mahatratra no nanjoan'ireo avatsika tany afarafangana zay azoko lazaina teo hoe marina tokoa fa nisy daholo ny toerana vitsivitsy na inontsika foana hatramin'izay hoe aintrano tsy aintrano zaroa fa ity tany afarafangana ity kosa dia tena tanàna ray manontolo mihitsy no maya ka tena hita mihitsy zany no amafisany zany fiatraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka ny anjadiany zay ka dia araka ny voalazako teo hoe voinkava mahatratra tia ka anentanana atsika rehetrarehetra indrindraindrindra ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny atokotiko Madagasikara zay mandrafitra araka voalazako teo ny vondro ny RMDM na ny eto Antananarivo zany na fa manerana ny faritra satria raha ny akony efa enonay sy ny fangatam-panazavana miala avy amin'ireo rantsamangaiky any antokotimma dia mangatam-panazavana rehefa natao ny fanentanana hoe manaovy ianareo an'izay hetsika rehetrarehetra azonareo atao fa amin'io sabotsy faefatra ny volana Desambra io no azonareo hitondrana an'izay voangonareo tany amin'izay tolo-tanana manerana ny nosy zay mba haterina eto amin'ny foibe eto amin'ny fanaovana zay téléthon zay etsy amin'ny kianjan'ny finoana magroupe oririka zay zany angamba ny tena afatra lehibe araka ny voalazako teo hoe ny mafanafana aloha amin'izao fotoan'izao amin'ny eo asabotsy io ary anentanana atsika rehetrarehetra mpikatroka tiako Madagasikara mba ho tonga maro satria ao no anatanterantsika zay tolo-tanana zay kanefa araka ny voalazako teo dia azadinoana fa mandritra ny fotoana io ihany koa no misy ny fampahalalam-baovao mikasika ny dingana rehetrarehetra efa vita ny RMDM zay andraisantsika tokotio Madagasikara anjara mavitrika sy ny amariparitatsika miaraka ihany koa no mety hoendriky ny tolona zay ohatrentsika amin'ny taona 2020 sy 2020 zay angatantsika amin'Andriamanitra mba ho samotratratsika mianakavy. Eny ary arak'izany zany dia amin'ny sabotsy mifankahita amin'ny makro beorika anaovantsika n'ilay tolo-tanana sy fiaraha-mientana ihany koa nampiana an'ireo havana zay maitrano maitanana tany farafangana. Andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude mpandrindra nasional ny tiko Madagasikara efa nresahanao teo ihany hoe redynamisation fameloma maso ny tiko Madagasikara rehefa nandeha dia nandeha izy iny ary tamina toerana maro teto Madagasikara tao anatin'izay aloha nanahoana ny vokatra. Tena nandeha dia nandeha tokoa araka ny voalazako teo raha nisy ny fotoana tsy dia niakarana sehatra loatra tamin'ity miara-manonjy ity dia tena nanompana tanteraka ny ampahampotoana betsaka tao anatin'ny fandrindrana amin'ny ankapobeny satria zay moa ny andraikitra sahan'ny tena ao anatin'ny antoko mikasika n'ilay fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara. Izy io dia betsaka ny resaka mandeha eo ataon'ny sasany famakinany hoe inona marina ny ambadiky nyity fameloma maso ny antoko ity fa tsotra dia tsotra ny valitengy antoko miaina mijoro ara-dalàna ny antoko tiako Madagasikara ary efa nametraka foana ary tsy mba nanafina mihitsy an'izany hoe fahavononany andray siaka fahefana amin'ny alalan'ny fomba demokratika mazavany amin'izay fa na oela na ho aingana dia tsy maintsy hiatrika fifidianana ny antoko Madagasikara ary efa miomana tanteraka amin'izany izy izany fiomanany tiako Madagasikara sy ny fihetsiketsehana ao anatin'izany redynamisation zany dia tokony anafoana ary tsy tokony anamarina mihitsy ny angoan-tenina na ataontsika hoe aiay na ininy sasany afafy amin'ileo hoe ianareo hoe zany tsy andro ny 2023 io tsy mametraka daty zay na 2023 na 2024 le fifidianana fa ny fanaovana redynamisation dia entina iana-porofona fa vonona tanteraka ary miomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay na ny fotoana manahoana na ny fotoana manahoana izany hoe tsy tokony hipetraka mihitsy ilay fanarabiana ao atao hoe ianareo moa zany tsy mandro fifidianana mahandro izay fa kosa ny fandehanany raharam-pirenena amin'ny ankapobeny dia tsy miankina amina fiainana antoko anankiray fotsiny fa ny fiainany antoko ihany koa dia miara-miaina ao anatin'ny fiarahamonina satria ny mpikatroka ao anatin'ny antoko dia miaina eny amin'ny fiarahamonina miara-miaina amin'ny vahoaka malagasy raha tsy laza fotsiny tsika ny fikaikaikany amin'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao dia tsy afaka hiteny hoe rehefa ao anatin'ny antoko ianareo dia tsy afaka hiteny mihitsy ny mikasika ny fidangany vidim-piainana fa anisany andraikitry ny mpikatroka ao anatin'ny antoko ihany koa zany ary zay matetika ny andraisan'ny antoko tiako Madagasikara amin'ny alalan'ireo mpitondra tenina na eo anivony anteny mera-pirenena zany amin'ny alalan'ireo solombavambahoaka na amin'ny alalan'ireo mpisehatra politika zay
mandiby miakatsehatra amin'ireny hainao manjery maro samihafa amin'ny adievitra dia tsy misalasala mihitsy ny mametraka ny tsikera rehetrarehetra mikasika ny tsy faiza mitantana nyity fitonam-panjakana ity satria izay dia izay tokoa ny andraikitra tokony hosahaniny zany tokotiako Madagasikara zay misehatra ao anatin'ny sehatra ny fanoherana izay ka angamba ny raha ny vokatra azo Rina Bemananjara dia ny arantsika nalala fa tamin'ny sabotsy lasa teo no namarana any fametrahana an'izay karazana redynamisation zay teo anetiny boribory tany enina teto amin'ny renivohitra parintany ny Antananarivo ary efa manomboka zany ny any amin'ny fivondronana manodidina ny Atsimondrano ny Avaradrano ary ny Ambodratrimo ary andeha ihany koa moa zany araka ny volazako teo efa vitanay ihany reo faritany raha tsy ilaza fotsiny tsika n'ireny hetsika lehibe zay natao tany Tomasina zay ataoko fa ny arantsika nahita daholo moa ny akon'izany rehetrarehetra zany nefa nisy ihany koa ny fidinana tany Mahajanga ary atsoatsy ary tonga dia afahazo lazaina eto sady moa zany fa dia tsy hoela dia ho any Toliara marana ihany koa na hiditra midingana lalandalina kokoa mikasika an'izay redynamisation zay efa feno ny fandaram-potoana raha ny marina satria midadasika Madagasikara fa dia efa vonona tanteraka araka ny antso ataon'ireo rantsana rehetrarehetra any amin'ny faritany any amin'ny faritra any amin'ny district zay miantso ary maniry ny idina ny bureau politique national anamafy sy ampifo andray an'izany antoko zany satria izany rehetrarehetra zany dia manome toky anay aty amin'ny antokotiako Madagasikara mpitantana aty amin'ny national fa tena vonona tanteraka ny rantsamangaika rehetrarehetra any amin'ny faritra iantony zany Andriamatoa Rina Bemananjara dia tsotra ihany satria tsy misy afa-tsy zay fandraisana anjara mavitrika ao anatin'izay fampirobonana antoko ary ny fakana fahefana hoentina hitondrana an'izay vinam-piarahamonina entina indray hanavitra n'ity firenena ity zay sisany fanantenana any ampelantanan'ireo vahoaka zay ataoko hoe mikaikaiky satria nandritra an'ireo fitsidiam-patra nataonay marina fa redynamisation antoko no tanterahana nandritra ny fitsidiana ireny fa dia tena maheno izay satria dia tsy misalasala ny olona ny manantona mikaikaiky ary mitaraina mihitsy ary ny zavatra tsapa dia matsiaro tena ho kamboty ireo vahoaka maro any amin'ireny faritra ireny misy moa dia miteny mihitsy zahay eto dia ohatrany tsy mba manana solombavambahoaka mihitsy satria raha ny tokony izy dia ireny solombavambahoaka ombofid ireny no tokony hitondra n'izany fitarainany vahoaka amin'ny fiainana mafy amin'ny andavanandro mampalahelo nefa ary tsy ampisalasalana ny resahana eto fa gagy ianao raha mahita ny fanehoan-kevitra ataon'ireny solombavambahoaka zay tonga dia aloha hitsiko mihitsy hoe mpanohana ny fitondrana fa tena lasa misy olovavan'ny fitondrana ny ataon'ireny solombavambahoaka ireny rehefa miakatra sehatra aty Antananarivo fa mametra-panotanina ianao hoe nefa tsy zay no andrasana nefa tsy tena mametra-panotanina ianao hoe mba sahan'ireny solombavambahoaka zay tonga dia hitsiko mihitsy hoe lany tamin'ny liste ny RD ireny ve manao an'ireny teny ataony eto ambonin'ny plateau any télévision maro samihafa reto ka mamory vahoaka ny amin'ny toerana misy azy dia milazany hoe ianareo ve dia tsy mahita fa miezaky ny fitonam-panjakana amin'ny alalan'ny asa fampandrosoana dia mba hoeniny ny feo an'ilay vahoaka hoe tena izay marina ve ny eritreritra ireny vahoaka any amin'ny toerana na voafidy azy ireny fa tena matsiaro tena ireo vahoaka any amin'ny toerana manana député zay pomba ny fitondrana fa tsy mba tonga ary tsy mba eno mihitsy ny fitarainan'ireo vahoaka mikaikaika amin'ny adi-piainana maro isan-karazany fa ny eto moa zany dia adidinay na dia ataoko hoe tsy député lany tamin'izany toerana zany tena nay fa ampitondray ireny olona reny afatra dia tsy maintsy mampita ihany koa hoe mikaikaika tanteraka ny vahoaka malagasy Rina Bemananjara amin'ny fahasairanana zay arantsika mahita tsy atakona fenina intsony amin'izao fotoana izao ia ka ianareo moa mandehandeha manerana Madagasikara dia mahita an'izay hoe tena hoe fahafolom-belona zay le fahasairana am-bahoaka izay fa ararotika ihany koa ny mahita anao satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany raha ny fitondram-panjakana dia mirosy any izy mirosy any amin'ny izay eritreriny ohatra amin'ny anaovana fifidianana mpikambana amin'ny seny izao dia nanao ny fianianany sy ny sisa amin'izao fotoana izao nefa ianao no niteny teto Andriamatoa Rakotorinina Jean-Claude mpandrina nasional ny tiako Madagasikara hoe mbola misy commune tsy manana be ny tanàna hatramin'izao nefa le fanjakana tsy mandeha ihany rehefa iresaka fifidianana manaraka ao na fahitana an'izay raha hoe mba tiana resahana kely fotsiny aloha raha mandinika ny fihetsika sy ny fomba ataonyity fitondram-panjakana ity dia tena voaporofo tanteraka amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony ny fampianoana na amin'ny lafininona zany ny zavatra misy eto satria raha tsy retsaka fotsiny mikasika ny vidim-piainana lazaiko teo ngamba ny Rina Bemananjara dia efa ireny rehetrarehetra enontsika daholo ny fitarainany amin'izay sehatra rehetrarehetra tsy misy tsony tsy mitaraina amin'izao fotoana izao
valibontana nefa mona valin'ny fanjakana sy nireo mpomba azy am'izao fotoan'izao fa ny vahoaka mikaikaika amin'ny alafon'ny vidim-piainana iainany andavanandro fandangarangana fotodrafitrasa sy fametrahana vato fototra entina mpanantenana vahoaka ny valiny ny am'izao fotoan'izao raha miresaka ihany koa tsika mikasika ny hoe fanomanana ny fifidianana izay aty anatin'ny antokotiko Madagasikara dia efa nametraka fa hoe matoy izahay miroso am'izao famelomamaso ny antoko zao dia efa fiomanana sy mitory fahavononana sady miatrika ny fifidianana kanefa na zany na tsy zany kosa dia nametraka izahay hoe aoka mba ho fifidianana ho karakaraina ao anatin'ny sehitry ny mangarahara mba ho ekeny be sy ny maro ny fifidianana zay ho atrehana manaraka eo fa tsy sanatry ny vavako roa iroso fotsiny ao anatin'ilay fifidianana na eo raha ny fahavononana kanefa miarantsika mahita fa tsy feno ny fepetra ahafahana manatanteraka n'izany fifidianana zany amin'ny fomba mampangarahara azy miresaka moa ianao teo mikasika ny seni angambany ataoko efa nivoaka ary mbola ho amafisina etonina fa dia anisan'ny fitakina natao ny vondrony mpanohitra ao anatin'ny RMDM nandritry ny fikonan-doha zay natao ny fandravanany seni sy ny ACC amin'ny endriny am'izao fotoan'izao mialohan'ny irosona am'izay fifidianana zay za mino fa naheno an'izany ny fitondram-panjakana satria miantefany aminy zay fitakiny zay kanefa ny firosotrona tamin'ny fametrahana ny membre ny ACC fametrahana an'ireo ny fidianana an'ireo membre mandrafitra ny seni zay na ny fikambana tao anatiny ara hiarantsika nahita fa nisy ny fitarainana natao satria tsy ny fanaraka amin'ny eritreritra amin'le hoe solotena tokony solotena azy ao anatin'izany rafitra zany dia nisy ihany koa araka ny volazanao moa tonga omaly natao mihitsy ny fianianana an'ireo mpikambana izany dia mitory fa tsy misy fifampiainona itsony eto amin'ity fireneny ity na dia fa hita mazava zao ara fa hoe betsaky ny mitaraina ary tsy vitany antoko politika rery so mako ny ataon'ireo hoe ireo ndreny nisehitry ny fanoerana fa matahotra ny atrika fifidianana fa irantsika malala reny fanehonkevitra ataon'ireny société civile ireny mpiantsehatra amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana ireny fa dia samy naneo an'izay aiahy ary zay aiahy tsy havanana zay mihitsy ny hoe raha mbola izao rafitra sy fomba hitondrantsika an'ireo fametrahana ny rafitra iantsehatra amin'izany fifidianana izany no entina hiatrika ny fifidianana amin'ny 724 raha ohatra izay moa voafaritra ny lalam-panorenana sy amin'izay daty ahafahana manatanteraka azy dia efa mipetraka sady ny aiahy hoe hiteraka korontana zany ka ho anay dia tompona ndraikitra feno ny fitondram-panjakana sy zay rehetrarehetra ny nanampitsofina tsy ny aino an'izay fitarainana rehetrarehetra natao ny mpiatsehatra maro mikasika an'izay aiahy tsy havanana zay fa nyroso hatrany amin'izay fametrahana ny rafitra zay satria io rafitra io nge ny apetraka natanterakasa ny rapitso miarantsika malala fa ny rafitra hitantana azy ny seni fa ny lalàna rehetrarehetra fototra hoentin'ny karakarana zany fifidianana zany na ny lalam-pifidianana na ny liste électorale zay arantsika malala fa tsy maintsy miroso amin'le refonte sika amin'ny 2022 noho ny fataperan'le folo taona tamin'leo liste électorale teo move sehatra ahafahan'io seni io iasa ireo rijan-dalàna amin'ny fehiny fifidianana zay hita fa niteraka olana betsaka mihitsy nandritra nireny fifidianana fanesy reny ka ho anay dia mbola averinay eto vonony izahay ary efa niomana izahay amin'ny atrehana ny fifidianana fa kosa tsy ao anatin'izao fikarakarana kitoto amin'ny alalan'ireo rafitra zay hita fa tena tsy mamaly an'le lazaina teo mba ho fifidianana mangarahara ary ho ekeny be sy ny maro ny vokatra vodio zay hoe tompona ndraikitra feno ary tompona ndraikitra tanteraka amin'izay mety ofisiny korontana aorina na mialohan'ny fifidianana akory ary ny fitondram-panjakana zay ataoko hoe ny nanao an'izay lalana atao hoe miroso hatrany fa tsy ny aino ny feony hafa nampitsidika ianao teo araka ny volazako teo raha ilesaka atao hoe tamberina kely mikasika ny fifidianana miarantsika malala fa mbola misy ilay vary mangatsika keo amin'leo tsy fahatombanana ny fifidianana teo aloha so dia efa vary masisy mihitsy efa zay mihitsy akao ilazolazana azy satria efa tsy azo loarana satrony satria ny seni zay ny andraikitra n'izany fifidianana raha tsy ilazitsika mikasika ny fifidianana ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina farany teo zay nandraisana fanapahan-kevitra moa na nitombona na tsy nitombona fa dia hoe amerenana an'ireo fifidianana amina commune vitsivitsy kanefa tapitra ihany zao ny fitompiasan'ilay seni teo aloha tsy mbola hita mangirana akory ny tetiandro ahafahana manatanteraka an'izany ary ny fisotran'zara amin'izao fotoan'izao dia ahafahana mametraka ny raha ara-teknika tsy fahafahana intsony mamerina an'izay fifidianana zay ny didina ho averina zay inona raha hono zany ny fanapahan-kevitra tokony atao apetraka fotsiny amin'ny hoe tsy fananana olom-boafidy ve reny tanàna reny tsy resaka maro fa efa hitanao ihany angamba ndrina be manjary fisany miakatreto dia miresaka foana mikasika ny ao amoramanga ny ao amoramanga io zany santionany ary tena zavatra tena nisany tena magaga satria mbola averiko eto ihany nisy be ny tanàna voafidy tao ary navoaka ny seni ny vokatra vonjimaika ary nandritra n'izany famoahana vokatra vonjimaika zany dia tsy misy kandida na iray ary nanao fitarainana na fitoriny
ary nazava ny fitanana antsoratra nanafahany senina mokan'izay vokatra vonimaiky zay a fa dia ny antokotiako Madagasikara ny be ny tanàna amin'ny anarany antokotiako Madagasikara no lany tao amin'ny commune ambony vohitra Moramanga gaga nefa ny tena nandritra ny famoahana ny vokatra ofisialy tany Tomasina zay navoaka ny tribunal administratif ny Tomasina fa dia nanao autosaisine zany tribunal administratif zany ary namoaka ny hoe noho tsy fahatomombanana amin'ny fikarakara amin'ny akapobeany zay tsy andraikitry ny candidat fa andraikitry ny mpikarakara fifidianana dia tsy nafahana namoaka ny vokatra ofisialy ka nydidina no averina ny fifidianana tao Moramanga mampalahelo zany toejavatra ohatr' zany efa naverina ve izy hatram'izao araka ny volazako anao teo mbola tsy misy na iray amin'ny commune ny didina merenana fifidianana ngerina no namerenana fifidianana zay nataoko teo hoe mety samihafa ny zavatra niseho tamin'ireo commune reo fa ny fantako tao Moramanga kosa dia hoe fifidianana adio ny zotra amin'ny antsakany sy andavany ny zavatra rehetrarehetra nataotao fa ny tribunal administratif zay tsy fantatra nanony teritery nahazo azy dia namoaka ny fanapahan-kevitra tsy nijanona tamin'izany nefa ny candidat na ny antokotiako Madagasikara fa nampiakatra ny raharaha teo anivo ny conseil d'état zay anisany rafitra mahefa ihany koa ny fanapahana an'izany betsaka ihany ny didy efa navoaka ny conseil d'état any amin'ny commune hafa raha tsy lazitsika ny ohatra ny tany Anosy-be ny tany Avangaindrano fa maninona kosa ny tao Moramanga no hatram'izao ny sady tsy mivoaka ny didy milaza fa namafisiny conseil d'état le fanapahan-kevitry ny tribunal administratif na averina na tsy averina ary tena miandry mihitsy raha ny olona fa maninona le tanàna ny hatram'izao mbola be ny tanàna efa navita mandat efa 20 taona ngam'izay efa lany daty ny mbola mitantana ny tanàna ary misalasala ny fanapahan-kevitry ny fitoram-panjakana hoe zay ray alehany na izy samoaka ny tena didy marina tokony avoaka ny conseil d'état ka manafoana n'ilay didy navoaka ny tribunal administratif ary mamerina n'ilay fanapahan-kevitry ny seni zay nampandany ny candidat tiako Madagasikara dia andraisana an'izany be ny tanàna olombofidy na raha sara teo moa izy dia tsy tokony isalasala izy nametraka PDS raha fantany fa feno ny fepetra fa fahany mametraka an'izany kanefa za mino fa ny vahoaka Moramanga dia tsy miandry mihitsy an'izany fametrahana olomboatendry zany fa miandrandra ihany kosa ny olombofidy zay afaka ampandrosony tanànany satria nitondra vinam-piarahamonina entina ampandrosona an'izany tanànany fa eny fa na ireo candidat ny faninana tamin'ny tiako Madagasikara tao Moramanga dia fa niompopeo mihitsy ny amin'izay tokony hitakina ny ametrahana ny be ny tanàna voafidy tamin'ny anarany tiako Madagasikara zay ankoatra ny candidat zay natolotry ny fanjakana dia mierikamo zay malampalahelo fa tsy mazaka resy satria zay foana moa zany nombenombeny hoe ianareo tiako Madagasikara dia tsy mazaka resy fa inona moa zay commune anankiray ao anatin'ny commune Manarivo ny eto Madagasikara no tsy mba avelao ho tantan'ny tiako Madagasikara ny commune zay nalany azy tamin'ny alalany safidim-bahoaka mba namporofonay fa afaka mitantana tanàna tokoa izany be ny tanàna voafidy teo anivo ny antokotiako Madagasikara izany eny ary amaranantsika azy ary Andriamatora Kotonirina Jean-Claude Roger mpandrindra national ny tiako Madagasikara inona no tianao amafisana sy hoe antsoavo ataonao zany indrindrandrindra amiletsika amin'ny sabotsika amin'ny macro mbola mafisina ihany ho atsika mpikatroka tiako Madagasikara ny eto Antananarivo ny eto toerana ary zany koa tsy manakana ny isika rehetrarehetra mpikatroka tiako Madagasikara avy any amin'ny faritra zay efa nanontany toromariko avy aty aminay fa dia voinkava mahatratra tokoa no ho ataontsika amin'ny fotoana io mba ho fandraisantsika anjara mba tsy ametrahany hafa fanontaniana lava amintsika hoe ianareo amin'ny antokotiako Madagasikara zay misehatra ao anatin'ny sehatra ny fanoerana dia saika variana foana ny mitsikera fa mba inona ny ataonareo raha ny tokony izy aloha dia andraikitra sy adidiny fitondra fanjakana zay mitantana sy mikirakira ny volam-panjakana no miatrika sy ny misehatra amin'ireny famonjena ny vahoaka ireny fa ho atsika kosa moa amin'ny mampiaramonina mamalagasy dia araka n'ilay voalaza teo hoe vonikava mahatratra io ary tsy ho disy anjara amin'izany tsika satria raha tadiditsika heritaona lasa zay Irina Rabemananjara raha manao tsy afoy dia nisy an'ilay tolotanana nataony tiako Madagasikara zay ny tenanay izao mihitsy moa nanatitra an'izany fanomezana avy tany amin'ny filopanoro marika Ravalomanana ho an'ireo namantsika zay tratrany tsy fampiny sakafo tany atsimo heritaona lasa tokoa zay dia tonga indray zany tiany amin'ity taona ity dia manao foana tsika ny hetsika hoe andao indray amarihana amin'ity taona ity dia io hetsika amin'ny tolotanana ho an'ny vahoaka ny farafangahana io no ataontsika hetsika anaporofontsika fa itsika dia
tsy mijery fotsiny ny fahasiaranam-bahoaka sy ny fahorim-bahoaka fa mandray anjara mavitrika amin'izay fifampitsinjovana amin'ny samy malagasy ary zay zavatra zay moa ohatrany somary atsindro kely tia mpamaranana angamarina be mananjara sy ny fotoantsika voafetra ihany raha mandinika ny fanehoan-kevitra ho iaho satria na dia tsy miakatra amin'ny sehatra ohatrany tony ny tena dia miezaka foana manaraka n'ireny fandarana maro samihafa isian'ireny adihevitra isan-karazany dia gaga ihany ianao ndraindray ny mahita ny fanehoan-kevitra ataon'ireo mpomba nyity fitondram-panjakana ity rehefa manao hevitra dia ohatrany maneho mihitsy hoe tsy tokony teny ianareo mpanohitra fa jerevo ny zava-bitany fitondram-panjakana ary ny tena mahagaga ary tena mahazendana mihitsy ny matorina be manjara ny maheno avy ny ambava ny solom-bavam-bahoaka manohana ty fitondrana ty milaza ny hoe miandrasana eny amin'ny 2023 zay vao hitondra tsikera sy ny hoe any ny tsarana mpitondram-panjakana miala tsy ny tompoko fa ny solom-bavam-bahoaka dia mandany teti-bolam-panjakana isan-taona loi de finance annuelle no fidina eo anivony antenimera-dikan'izany tokony misy fandaniam-bolam-panjakana isa-taona zay tokony ho amariny ny fitondram-panjakana mpanatanteraka ny nandaninan'izany vola izany fa tsy misy loi de finance quinquennale leto kilazaina ny hoe andrasony 5 taona zay vao faritatsika ny fombiazana sy fombiazan'ilay fitondrana fa io moa araka ny arantsika mahita dia hoe noho tsy fisian'ilay politika nationale na ny hoe politique générale de l'état zay entina maritana ny tokony programme annuel ny gouvernementa satria misy fandaniam-bola isa-taona neto tsy haiko na loi de finance fahatelo sa na fahafiry zao ity no niasan'ity fitondram-panjakana ity ka raha avy any ambava ny solom-bavam-bahoaka zay miaro n'ity fitondrana ty ny lazany hoe tokony niandry ny fiafarany mandat vao hitondra tsikera sy ny anao tombanezaky ny asan'ny fanjakana dia io zahay hoe misy asa tokony tanterahana isan-taona eto satria misy fandaniam-bolam-panjakana isa-taona amin'ny alalan'ny loi de finance zay laniny ireo député maro anisa moa zay ataoko ho tsara ny tantara ihany amin'izao fahorim-bahoaka sy ny fitotongonany vidim-piainana sy ny fitongonany firenena amin'izao fotoana izao fa dia samy tsara ny tantara eto lava ny resaka raha tiana atao rinana be mananjara fa mbola maro ihany koa ireo mpisehatra mbola hiditra eto ka dia manantitra ny firarian-tsosy sy ny veloma majinijinika ho antsika rehetra mpanaraka nyty fandarana miara-manonjy ity raha mbola misy moa ny fotoana iverenana eto dia mbola vonona trano ny sehatra kanefa moa raha ohatra nohony zay adidy manandraikitra mbola sanina manerana nosy zay ka tsy mifankahita intsony dia mametraka sady veloma fantopantenao antsika rehetra dia mirary farantaona sambatra ho antsika rehetra ary manantenany mbola eona amintsika indray amin'ny taona manaraka eo eny isaorantsika andriamatora akotanirina Jean-Claude Roger zay mpandrindra nasionala ny tiako Madagasikara nitondra n'izay fanazavana izay teto amin'ny miara-manonja tsy asitsika teny lava fa dia hoe bava homana ampo mieritreritra viditra indray ny vahintsika manaraka sy ny mpisehatra manaraka izay hiaraka amin'ny namana faniry Razafy Manantany efa tazanao Andriamato Thierry Ravelson avy amin'ny antoko HVM na evavony Madagasikara izany ary dia misy ihany koa ny famelabelarana sy ny atao hoe fanehoan-kevitra izay hoentin'Andriamato Thierry Ravelson amin'ity fandarana ity omena ny faniry Razafy Manantany avy hatrany ary ny sehatra ahafahany mandray an'izay mpisehatra manaraka izay iny ary dia miarabanao rena miarabany mpijery sy ny mpiainotsika rehetra manerina ny Madagasikara sy izao tontolo izao miarabany vahiny voalohany izay tompotrano ihany moa zany dia Rakotonirina Jean-Claude Roger izay mpandrindra nasionaly ny antoko tiako Madagasikara sady mpiatro ihany koa anatin'izany RMDM izany ny vahiny voalohany teo ny resaka ny zava-misy ho an'ny zay ho tanterahana zany amin'ny sabotsy izao fa ny resaka ny raha-pirenena sy izay tsara ho fantatra ihany koa ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiako Madagasikara dia Andriamato Rakotondrina Jean-Claude Roger tamintsika teo ny vaovao betsaka ny vaovao izay tokony ho resahana raha amitina ny 420 ora isika anisan'izany ohatra ny hoe ny taratasy napetraka ireo malagasy monina ny ampitan-dranomasina ny frantsany aza mizaka ny zopinena frantsay anisan'ny mandohetra eo anivon'ny fanjakana frantsay dia nanaitra ny zava-misy aty Madagasikara mikasika ny hoendriky ny fifidianana ho avy eo sy ny fifidianana tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia nametraka taratasy atao amin'ny lapany Élysée misy ny toeram-piasany ny filoha frantsay Emmanuel Macron izy ireo ary dia nametraka taratasy ihany koa eo anivon'ny parlementa frantsay sy eo anivon'ny vondrona européenne manaitra ny zava-misy aty Madagasikara mihitsy
taratasy amin'ny fomba fitantanana ny endrim-pifidianana ho avy sy ny fomba famatsimbola amin'izany fifidianana zany raha toka mbola tsy milamina ny fifidianana 20 sy 20 ho an'ny vavao omaly zany resantsika izany fa vavao omaly ihany koa izay miparitaka teny amin'ny tambajotra ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fifanandrinana eo amin'ny ministra Rotota dia ao anatin'ny ministra misahana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafo zany na ny MED mikasika indrindra ity resaka famoronana vice ministra ity na ministra lefitra izay hoan'ny fandrakofanala ny adevitra moa zany dia nisy ny taratasy izay nataony vice ministra izay eta omaly nefa talohan'io ihany koa dia efa nisy taratasy nataon'ny ministra izay misahana manokana mihitsy ity tontolo iainana ity mikasika an'izay vola ho ampiasaina ao anatin'ny teti-bola nasipantsiana 20 ity dia eo amin'izay vola ahafahana miasa izay no antony adevitra izay ifanandrinan'izy ireo io moa tsy vaovao fa mialohan'ny fanindrena ny mpikambana tao anatin'izao gouvernementa izao dia nisy izay azo lazaina hoe teny izay enjakenjana zay ka ny vice ministra tamin'izany fotoana androany izay mbola tsy ministra tany volana aogositra mialoha ny fanovana mpikambana ao niveau gouvernementa no ny teny na nanitsy ny fomba fitantanana ity ministera ny tontolo iainana ity ka nitsikerainy ny vidina charbon tamin'izany fotoana andro zany ho tsy mahay miasa ny ministry ny tontolo iainana dia tafatambatra tampoka tao anaty gouvernementa izy mirahavavy ireto ary mbola mitohy zany izany fifanandrina zany ho resantsika izay rehefa avy eo fa nambarantsika tamin'ny vavao omaly zany dia mikasika indrindra ny zavamisy any faritra loatra mangoro any satria nitateritsika hoe misy polisy izay mampiteny ny anarany any izay commissaire stagiaire ary mampikaikaika mihitsiny zany ho an'ireo eo ambany fifehezana manao ny asa tsara eo anivony zany fitandrona ny filaminana izany dia fantatra zany fa dia naratra mihitsy noho izay fikasitanana zay zany polisy izay ny andraikitra ny resaka déferment na manana ihany koa ny antokonasa manokany ao anatin'ity polisy pirenena ity ary dia nisy ny fidirany hôpitaly izany tao anatin'izany raha izany ka mbola mitondra foana mitondra trany mitondra ny fanamarihana sy ny antso isika ny amin'ny hoe inona ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny polisy pirenena fohy be amin'izao tranga izao zany hoe ny ministera izay misahana ny sécurité publique no miandraikitra ny polisy pirenena dia anjaran'izy ireo ny mahita zay zavatra tokony atao ao anatin'izany trangan-javatra izay mamoetra dia mamoetra izany sika efa nanambara raha ohatra ka misy ny fitavozavozana amina lafin-javatra tahaka izao dia ho avoaka antsika eto ny mombamomba sy ny adevitra mahakasika izany rehetrarehetra izany akoatr'izay moa zany dia omaly no natao ny fianianan'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny senia sivy mirahalahy no mpikambana ao anatin'izany ary dia natrehan'ny filoham-pirenena ity fianianana ity andretrezana izany satria dia nambaran'ny cordoany antokotiky Madagasikara teo hoe rava zany ny fifampiainona na dia ny antsoantso ary ny fanoherana ny amin'ny hoe tsy izy tsy mety amboary alamino ny atrehany ny fifidianana eto Madagasikara aoka aloha izany fampijoroana ny seni vaovao izany aoka aloha ity resaka ACC ity satria ireo no fototry ny olana fototry ny krizy izay niainga tamin'ny 20 sy 20 ny to 7 sy 20 ary mbola navoakan'ny adevitra maro samihafa satria ny mpikambana tao anatin'ny seni dia namoaka adevitra vaovao mikasika ny doublon ary ny filohan'ny ACC teo aloha ihany koa dia nanokatra adevitra mikasika ny hoe tsy maintsy natao reny zava-misy ireny mba hitandrona lafim-pilaminana eto Madagasikara dia mitohy amina tranga samihafa moa zany amina fanehoan-kevitra izay nataon'ireo mpisehatra politika tahaka n'Andriamatoa James Ratsima sy Arlette Ramarson izay nametraka fitoriana manokana momba ny ACC sy ny seni teo aloha andetrezana zany izy amin'izao fotoana izao ny FFKM dia efa nanaitra ny amina hoe tena ajoroiny fahamarinana tena aleo mba hoekeny rehetra izay fifidianana ho avy eo fa manahirana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary ny vondrona Europeana ihany koa sy ireo vondrona mpamatsy vola dia efa nanindrim-paingotra ny amin'ny hoe tena aleolo tsara aloha ao anatin'izay filaminana sy fandaminana zay ny etrehana ny fifidianana ho avy eo satria efa nisy ihany koa ny recommandation nalefa ny vondrona Europeana tamin'ny taona 20
sy 4 lazany tsy fahatomombanany ny fifidianana iny zay mbola tazomin'izy ireo ny tenin'izy ireo amin'izao fotoan'izao malmo no manomboka manokatra ny lisy mpifidianana eo anivon'izay hoe fanitsina ny isa-taona ny lisy mpifidianana izay fa raha ohatra ka hotsehivina antsika dia isaky ny folo taona ny refonte na ny fanaovozana tanteraka ka ho amin'ny taona 20 sy 20 dia tokony hiatrika an'izany adevitra tsy mety vita zany ity fifidianana sy ny senisy ny ACC ity ary zany raha teo no tokony hitobean'ny adevitra satria dia anisany ho mpitsara anisan'ny andamany lalao kanefa dia efa ahitana taratry ny fitongilanana sahady ny endrika vaovao an'reto seny ireto ho toizantsika zany adevitra zany miaraka amin'ny solomaam-bahoaka mambrapendrina rehefa avy eo fa raha toa ka afaka maneho hevitra sy manakambara amin'izay ihany koa no vahintsika dia veritsika fa anana zay eo ambarana izy eny ary efa hitako aiketo ny lolo Madagasikara teo aloha sady mpikambana eo anivo ny Brao national ny antoko Hervavao Madagasikara Andriamatoa Tery Ravelson miarabanao Andriamatoa lolo Madagasikara sady mpikatroka ihany koa anao ao anatin'izany antoko HVM zany sambany no tonga eto amin'ny plateau ny miara-manonja dia hosorata telo ve sa mo inona fa dia raisina hapitsikiana ary dia anaovana zay hoe fisaorana lehibe zay ho an'ny antoko HVM zay nandefanao zany hiatrika ny mpijery antsika manerana izao tontolo zao. Miarabanao namana faniry ary miarahaba ny ireo teknisianina sy ireo mpanaraka ny fandarana miara-manonja eto Madagasikara sy manerana ny zao tontolo zao ary misaotra anareo koa nanasa sy nandray amin'izao fiarahantsika amin'ny rahalahy hikorana kely eto amin'ny miara-manonja zao. Tena hoe hikorana be mihitsy satria tena ngeza be zany antoko HVM zany ary efa avy nitatana fanjakana zany anisany miteny zany amin'izao fotoana zao ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena tsy mitsahatra maneho hevitra ary dia ny situation rehetra moa zany na nitranga rehetra mihitsy dia miezaka hatrany ny antoko HVM zany mampiseho amin'izay fomba fijeriny izay fa mieloha ny tena hidirany resaka politika satria tena mba ararotana mihitsy ny fahatongavanao eto Andriamatoa Tery Ravelson dia mba tetiny kely satria misy an'ilay hetsika ataony rodiben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ary no amafisy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiako Madagasikara teo ny mikasika ny tolotanana sy ny hoe fiaonana ery amin'ny macrobiolirika amin'ny asabotsy fa 4 ny volana Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina dia notsindriana tao anatin'izany ny amin'ny hoe misy rahalasy anabavy zokiray aman-dreny zanaka sahirana tsy manan-kelofana mijaly mafy amin'izao fotoan'izao any amin'ny distrika amin'ny farafangana izay tanàna may tao anatin'ny fokotany mahafasa voalohany sy mahafasa faharoa dia niantsona ny amin'ny hoe fiarametana tolotanana sy hifampitsinjovany samy malagasy dia aleo ngamba tomboka amin'izay manahoana ny HVM manoloana izay tompoko. Eny misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana izay ary izay indrindra no tena atongavan'ny tenana eto amin'ny anarany antoko Hervavao an'i Madagasikara zany hoe na eno izahay ny fanomanana an'izao etsika lehibe zao zay ifanoloran-tanana amin'ny samy malagasy ary zany dia tafiditra somatsara ao anatiny atao hoe soatoavina malagasy ny fandraisana anjara amin'ny fanamavanana ny favoazan'ireo mpiray-tany razana ireo mpiaramonina za amin'ny resaka voinikava mahatratra zany ka izany indrindra no atongavako eto ampiseho ny fiara-miory amin'ireo voany favoazana amin'ny anaran'ny antoko HVM ary koa ny fahavononanay andray anjara amin'izay etsika zay atao amin'ny sabotsy zay amin'ilay tolotanana ifanomezana ho fanampinan'ireo havana eny farafangana zay ary ararotina koa moa ny milaza fa ny antoko HVM dia faran'izay mandala ihany koa ny sotoavina malagasy ary anatin'izay sotoavina zay mihitsy no misy ny atao hoe fifanampiana rehefa misy favoazana amin'seho amin'ny mpiaramonina amin'ny mpiarabelona amin'ny mpiray-tany razana ka tsy ololom-poana akory ny antoko HVM fa mba tonga ampiseho an'izay firaisan-kina
amin'ny malagasy zay ary tonga koa ny tenako itona an'ireo namana ny HVM aloha voalohany indrindra fa ny malagasy rehetra zay matsiaro ho manana didy amin'ny mpiraitan'ny fantatra tokoa manko fa amin'izao fotoan'izao any fantatra ny fahasahiranany rehetrarehetra ara-pivelomana ka noho izany tsy atao mahadiso raha ohatra ka misy zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena dia mba mifandray anjara raharotina ihany koa moa no misaotra anareo zay fa nanao be mihitsy tamin'ny kere tany atsimo ny antokotiko Madagasikara nefa tan'izay zahay koa moa fa nanao ihany koa fa izany rehetrarehetra izany moa dia anatin'ilay fifanomezan-tanana anavotana n'ireo mpiarabelona mpiraitan-drazana zay sendra fahoriana marina fa hoe tsy amin'ny fitondrana ntsontsika kanefa tsy misakana atsika zany andray anjara araka izay mety tsy ho be fa zay mba tratra ka izay zany no tonga hoe ilazana amin'ny mpiarabelona anentanana ny rehetra mba handray anjara amin'io tolo-tanana zay atao amin'ny asabotsy io. Ny tolo-tanana moa zany dia efa nambarana Ramatoa Olga Malason zay secrétaire général ny RMDM ary nambarany Andriamatoa Tabera Randriamanatsoa rehefa nyvahiny teto amin'ny miara-manonja tamin'ny herinandro ity zay ny aminy hoe na misy fitaovana na misy ihany koa ireo kojakoja ara-tokantrano kojakoja mombana fanorena trano satria maita teraka daholo ny trano izy ireo tsy misy raisina ny ao anaty trano amina resaka na dia fandrahoana sakafo fotsiny aza dia raisina avokoa izany akoatra mety ho lela-vola na mety ho fotsim-bary sy zavatra azo ampisehoana amin'izay mariky ny fihavana malagasy zay satria nambarina Andriamatoa Tery Ravelson teo hoe sotoavina malagasy mifampitsinjo ao anatina tranga zay tahaka izao na ankafaliana zany na ankaratsiana rehefa eto ihany ianao Andriamatoa Tery Ravelson satria resaka fahasahiranana ianao fahasahiranany vaoaka fahasahiranany firenena nanana expérience tamin'ny fitantanana firenena zany antoko HVM izany iaraha malala ny zava-misy amin'izao fotoana izao telo taona eo zay no nijoroany zao fitondrana izao satria efa hanitsaka tsy hoela ny volana janoary tsika dikan'izay zany efa handray ny fahatelo taona n'izao fitondrana izao io hitantsika io zava-misy Andriamatoa Tery Ravelson mikaikaika ny olon-drehetra amin'ny fiakarany vidim-piainana mikaikaika ny olon-drehetra ny amin'ny tsy fisian'ny rano tsy fahatomombanany jiro ary ny fitanganana zany facture ny orinasa jirama zany mikaikaika ny rehetra fa tsisy asa amin'izao fotoana izao ary mikaikaika mihitsy ny rehetra amin'izao fotoana izao ny amin'ny olana ara-piarahamonina zay miseho etsero na fanolanana na kidina piny zany na famonoana zany na alatra ataova zany alatra olona be zao malaza ny zazavarira any amin'ny faritra Atsimonosy mety mahafatra bebe koa zay no satria avy any amin'iny toeran'iny akoatra ny ady tany zay tena manjaka dia manjaka mihitsy amin'izao fotoana izao ary misy malagasy ihany moa mbola afaka mijoro zany manohitra n'izany rehetrarehetra izany marobe raha ohatra ka ho tany saitsika ilay izy ny fanazavana raha tarehy marika moa zany mikasika ny zava-misy eto Madagasikara raha ekônomia ny resahantsika dia manamafy ny amin'ny hoe tena feno fitotongana ny arikarena fahobeny malagasy ary eo amin'ny tahanfantrana dia miakatra zay tsy izy marobe raha zay tarehy marika zay fa anararotako anao amin'izao fotoan'izao ary inoko fa tia eny ny feon'ny HVM ny pijery atsika manerina izao tontolo izao ny amin'ny hoe ahoana mba position sy fijery ny antoko HVM izao zava-mitranga ny firenena izao indrindra ny resaka sosialim-bahoaka io moa efa hita satria raha ny HVM manokana ny resahana ny HVM azadino fa tao anatiny avy tao amin'ny krizy no nazahoana ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fifidianana ary ny zava-nisy dia tamin'ny tetezamita tsy nisy hoe fanampiana azo avy tany ivelany zany iarahantsika malala zany zavatra zany dia ny fanarenana zany an'izay le fitotongana ny toe-karena zay
no ny masoa ny fitondrana HVM tamin'izay satria avy tany mihibatsika zany a no averina hiakatra ny toebola ny firenetsika dia magaga nefa ny filazana fa hoe nisy zavatra vita hoe tamin'ny famatsimbola iraisam-pirenena tamin'ny andro ny tetezamita raisiko ohatra amin'izany ny rokady ohatra magaga ihany ny zavatra oatra zany satria hitantsika rehetrarehetra fa niterena Madagasikara tamin'ireny tsisy famatsimbola tsisy nininina dia milaza ianao fa ny BEI zany ianao ny négocie azy fagagana ne zany banque européenne ho an'ny investissement dia magaga zany zavatra zany ka ny fahatsapanay azy a marina fa tsy hoe tomomba na ny fitondrany HVM satria izy nambarako teo zay a avy any amin'ny mihiba no nakarina amin'izao angamba tsy fantatro na miabo 7 isanjato na mihiba 7 isanjato a niarikareny nafabe ny Madagasikara zay anjarantsika ny mamaly azy satria hitantsika mivaingana zany zavatra zany ka ny momba ny fiainan'ny vahoaka ohatra raisiko ohatra amin'izany ny any atsimo nisy tamin'izany fotoan'izany anie le système d'alerte précoce mikasika nio kere any atsimo e dia efa nanomboka ny vahavaly tsy hoe ny vahatanteraka fa efa nanomboka niverina zany le fiainan'ny vahoaka tany atsimo dia rehefa tonga ty fitondrany ty a dia tsy nasiany fijerena ntsony le système d'alerte précoce fa rehefa nidoboka be amin'izay le kere a dia tenenina fa hoe le fitondrana teo aloha nefa tadiditsika ne fa nisy fandraisana ndraikitra nataon'ny fitondrana teo aloha tamin'ireny vatsinankonana reny mba hanampina le vahoaka sahirana tany atsimo fa reny rehetrarehetra reny zany dia atao ohatrany hoe tsy nisy ireo le projet pipeline resahana amin'izao nefa tamin'izany fotoan'izany fa ny zavatra tsara ho fantatra dia rehefa tonga teo amin'ny fitondrana zany ny filoha era-jaonary mampianina dia mbola tsy maintsy nametraka ny fitokisan'ireo mpamatsy vola ary rehefa ianao manao fifampirarahana amin'ireo mpamatsy vola ireo tsy hoe mifampirarahana androany dia hivoaka rapitso ny vola zany hoe amantonany zany vao nivoaka le izy ka zao tsika zany a dia nivoaka zany le izy tamin'ny farapara ny fitondrany filoha era-jaonary mampianina nanomboka nivoaka amin'izay le famatsim-bola fa izy moa afaka teo amin'ny fitondrana dia le fitondrana manaraka no nandray azy dia reno mahatonga an'le resabe amin'izao fotoan'izao a hoe nakaiza amin'ny vola tatsy nakaiza amin'ny vola taria io daholo hitantsika ireo daholo ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao a ka le izy zany a ny fahitako azy raha za manokana ny antaninao dia ohatrany hoe zay zavatra mety lova napetraka ny fitondrana ny fandimby teo aloha dia lazaina fa hoe ity fitondrany ity daholy na vita an'le izy na azo an'le izy na metraka an'le izy fa zay zavatra mba bingo mba meloka tany aloha dia iny amin'izay no voizina be raisiko ohatra amin'izany ny resaka aéroport raisiko ohatra amin'izany ny resaka sahofika raisiko ohatra amin'izany ny resaka volobe azonareo zavatra tany aloha daholo zany zavatra zany fa zao a somary asina raha ataontsika hoe chiffre izy dia asina virgule kely dia hoe noho le virgule io no any hitantsika amin'izany ohatra le fond d'entretien routier be dia be le zavatra tsy tanisan'izy rehetrarehetra satria lasa mandra-pahatonga ny rapitso tsika mbola hoeto ihany fa ohatra omeko le izy ary le izy anie raha ohatra ka hoe miteny foana hoe zay tsy vita tanatiny 80 taona ny vitaina amin'ity ekena satria tany Toliara ohatra ny nampanantenana piscine olympique nikanjany Mahamasina nefa ny dobo-drano zavatra hitantsika zany raisiko ohatra fotsiny dia ifanometsiny amin'inona ary tsika zany ve ny priorité aloha sa le nyresahanao teo rahalahy hoe le sosialim-bahoaka ny olona zao mikaikay ny rano tsy misy ary raha misy aza mbola ranopotaka ny hanina tsy misy efa tsisy ny asa tsy tafaverina amin'ny loany ny eo aza very
ka tsy zany ve ny priorité fa ny téléphérique zay ny olona kery any androy no andeha amerina n'izany vola zany nefa ny ainany azy efa tsy hitan'izay anaovana azy satria azadino fa ny malagasy rehetrarehetra ny andohany io ka zavatra oatra zany no zavatra hoe hita hoe mampalahelo amin'ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ya zava-dehibe zay fanazavana nentinao zay satria everina fa tokony ho fantatry ny vahoaka zany ny aéroport zay anyresahany Andriamatoa Thierry Ravelson teo zany dia ny aéroport rehefa vita etsy Ivato kanefa dia mbola tsy ampiasaina amin'izao fotoana izao dia hitondrany ny fanjakana amin'izao fotoana izao fanazavana samy hafa hoe lafim-panady adiny ny saofika dia fantatsika tsara fa projet amina resaka herinaratra angovo io zany zay any Antsirabe ny misy azy Volobe dia tahak'izay ihany koa ny fer moa zany na ny fond routier amin'izao fotoana izao dia ny ato mikasika an'ilay hoe indray dia ny fanjakana amin'izao fotoana izao mihitsy no nakazay andraikitra zay betsaka ny zavatra azo resahana raha resaka lafin-javatra ohatran'izay tafiditra anatin'ny adevitra maro ary mampisavoritaka ny sainy maro kanefa isika moa zany eto hanazava ny zava-misy ka rehefa ny teny ohatra tatak'izay ihany ianao Andriamatoa Thierry Ravelson tena ararotana mihitsy ny maheto anao sady anisa mikatroka HVM mbola veriko hatrany ny tatana ny fanjakana teo aloha ianareo dia voaresaka mihitsy ianareo mikasika ny Raharaha ty Raharaha Jirama ty izay mifandraika indrindra amin'ny hoe famatsim-bola avy amin'ny Banque mondiale amin'ny alalan'ilay IDA zany na International Development Association zay le izy zany na hoe Association Développement International dia misy an'le projet PAGOS io dia natomboka tany $924 tany ho any dia nazona fahamatsim-bola $100 dia nisy tranche roa samihafa dia voalaza zany taty amin'ny $2024 fa nisy ny fanadihadiana fitsirihana nataon'ny Banque mondiale dia nivaly izao dia misy vola zay tsy voamarina ny lalan'le vola zany ary tsy nandeha araka izay fifanarahana tena tokony natao zany dia manodididina ny $1,700,000 eo zany na fito ino moa zany fito hetsy sy ray tapitrisa $, nambara amin'ny Banque mondiale zany raha ohatra ka amin'ny ariary izy dia eo amin'ny 7 millions d'ariary eo zany dia mandeha be ny resaka hoe ny teo alohany nanao an'io izy moa zany ny teo alohan'izao fitondràna zao fa ianareo HVM mety manana fanazavana azo resahana amin'izany ve ianao Andriamatoa Thierry Ravelson ianao koa mety mahafantatra ihany mba mety ambangovango na tsy priankely amin'iny raharaha iny. Tampotampoka be moa le fanontaniana fa izay mihitsy no maheto ny tena mba manararoatra ihany koa amaly an'izay fanontaniana izay ny araka ny lazaiko teo moa zany dia efa tamin'ny fitondrana herajonary mampianina zany ny négociation izy io dia raha tadiditsika raha ny taratasy navoaka ny Banque mondiale dia hoe tamin'ny exercice 2019 le izy 2018-2019 misaotra anao ny tsara le izy fa zay le izy fa raha le audit natao 2019 dia ny résultat nivoaka zany dia ny gestion 2019 raha gestion 2019 zany le izy efa tsy ny fitondrana herajonary mampianina ny teo zay aloha ny tsara homariana voalohany faharoa manaraka an'izay ngamba ampazavazava azy kokoa meko ohatra ataoko ohatra le izy mba ampazavazava satria tsika rehetra ny ankamarozantsika ny mampianajanaka ka rehefa mampianajanaka tsika ohatra zao miditra zao ny université na ny fianarana amin'ny ankapobeny dia inona ny resahana tsy ny hoe année scolaire 2021-2022 zay no resahana hoe année scolaire 2021-2022 ka raha zay le izy dia rehefa tonga zany ny amin'ny farany ty taona 2022 ty tokony hiakatra klasy na iredouble na ho avy zany le valin'le taom-pianarana dia laza ve tsika fa hoe tsy afaka ianao satria tsy afaka ianao tamin'ny 2021 nefa tsika zao fin d'année 2022 ohatra année scolaire 2021-2022 ny resahana zay fotsiny ny ohatra hoe taom-pianarana raiky amin'ny 20 sy 2022 ny ianarana
de any amin'ny farany taona 2 sy 4 zany ianao ilaza fa hoe tsy afaka ianao satria nisy fanadinana natao tamin'ny 2021 fa tsy le moyenne ny raisinao zay no fanazavana oetikoa zany hoe zany fomba fiteny le hoe 2018-2019 fa le anatin'le taratasy a de hoe le fotoana 2019 nanaovana an'le izy ka 2019 zay a tsy izahay tsony no nitantana zay ny ray ary efa nambarako teo fa ny zavatra mety nataon'le fitondrana teo aloha na izy tsy tokanana na izy atao hoe tsy izy nanao an'io fa zahay de rehefa misy zavatra tsy mety de lazaina fa hoe le teo aloha raisiko ohatra satria mety ho izy koa atoato hoe nipetraka le fanontaniana ohatra hoe nanahoana ny gestion ny covid-19 de lazao koa zany fa fitondrana teo aloha koa no antony mampisy an'io fitakiana hoe nanao ahoana le gestion an'izy io satria le izy zany a ty fitondrana ty a tsy tompona ndraikitra mihitsy amin'ny zavatra misy iaina ny firenena sy ny vahoaka fa mijery foana hoe iza no azo aniliana azy fa tsy zareo mihitsy ny hoe tompona ndraikitra ka izany zavatra zany a ny fijery koa azy le vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao efa tonga saina efa tonga saina satria tena hitany ny totongana loatra ny fiainany mipetsaka ny zavatra nampanantenaina tamin'ny fampelezan-kevitra kanefa tsisy hita reny amin'izao fotoana zao ny hitan'ny vahoaka de ny fiainany mitotongana ny vidiny zavatra miakatra ny jiro tsy mandeha amin'izay loany ny rano zay tena hoe fivelomana tsy misy zany zavatra iainan'ny vahoaka fa de ho asarana ndray ve fa hoe ny fitondrana teo aloha koa na tonga an'izay le izy mako a ny ririn-dasa tsy tsaroana ho iateo satria avy taiza moa Madagasikara no niainga tamin'ny fitondrany ny filoha Rajaonary Mampianina ary taiza izy tamin'ny fialan'ny filoha Rajaonary Mampianina ary aizy tsika amin'izao nefa mbola tsy feno akory le 5 taona de aizy tsika zay anieny tsara ifampiresahana fa ty le mifanilika andraikitra isan'andro ty io a tsy mahatsara antsika vahoaka fa rehefa misy zavatra tsy vita de tsoro hoe tsy vita fa tsy zahay akory amin'ny HVM nampanantena ohatra hoe piscine any piscine olympique any Tuléar tsy zahay akory nanantena hoe atao kianja manara-petra ny any Tuléar moa ny fantatro hoe reo dolo nampanantena na aizy tsika amin'izao fotoana zao marina fa hoe nisy an'le covid sy ny karazany fa zany anga misakana ny fampandrosoana tamin'ny andronareo nisy mipesta fa afaka niasa ny HVM ny asany HVM fa tsaroako anie eto hoe le covid anie tsy mafina ny peste scolaire sy ny kolera zavatra tsaroana zany vavalatsaka daholo zany ny zavatra vao manomboka zany ny zavatra resahana ka aizy tsika zao ary eto koa de somary manahy ihany araharoatiko ihany ao satria manahy aho a tsika moa zany amin'le resaka vaksiny de tena tsy valambalana iny tsy hita marina hoe inona marina moa ny tena politika atsika amin'izy io nefa amin'izao fotoana zao de efa mirongatra ndray a io aretin'io eto amintsika ka ny ahako a ny fiarovana ny vahoaka malagasy no tena tokony vaindon-draharaha zao fitondrana zao voalohany indrindra efa manidy ny sistaniny daholo ndray ny firenena maromaro any ivelany ary tsika nefa eto manokatra ny atsika eto nefa tsy ampirisihina amin'ny araky ny tokony ho izy ny vahoaka atsika anao vaksiny efa hitatsika le hoe makaiza marina moa zany lanjany zany CVO zany na eto amintsika na maneran-tany maninona raha ohatra ka hoe mba le fiarovana an'le vahoaka atsika amin'ny aretina zay efa hita mibaribary tahaka ny tafika andrefantanàna io a no atao vaindroan-draharaha satria tsisy mafy no ny fiarovana an'izany aina zany satria masina loatra ny ainy mpiray-tanindrazana masina loatra ny ain'ny olombelona
zay angamba ny ahako ny hitako hoe tokony tonga de efa andraisana fepetra de nyzao alohany izy ho tonga amin'ny ohatran'ny ainatsika teo aloha zao a ny orinasa mbola tsy tafaverina amin'ny tokony ho izy nisy atrasa rehetrarehetra nisy ampivelomana rehetrarehetra tsy tafaverina amin'ny tokony ho izy a de mbola isindray ve sanatrian'izany valana retina tena hoe amono atsika menakavy eto a andraisana fepetra vao maika animbatsika tokony efa dininy fanjakana sy ny fitondrana ny zany zavatra zany eny ary alohan'ny tena marana anazy amezaka anao minitra vitsivitsy a lasibatry ny fanenjehana ny mpikatroka SVM sy ny mpiara mitatana aminareo teo aloha le matotery Ravelson misy ny lasa ny velany misy ny voaterina andeha araky ny vaovao maro be samihafa misy ny mbola ny amponja amin'izao fotoana izao a de misy ihany koa ny eto ihany ngamba fa mety hoe misitrisitrika tsy samy teny ny azonao antikana an'izany zava-misy zany lecture politique satria toetry ny efa mpiverimberina ihany trangatrangan-javatra ohatran'izany teto Madagasikara ka io mo kolotsaina vaovao mihitsy no hita tamin'ity indray mitoraka ity satria am'izao hoany tsy nareo amin'ny miara-manonja no hoe ho atoro fa raha vao nihetsika ohatra hoe ara-piaramonina ny fandraisako azy anao pikinika de fa reny no hita ny fiatsiana fitenenana firesahana reny nahazo an'ry Zokobegi Maxime ry anona hoe voateriny afina sy ny karazany reny dikan'izay ny le fahalalana amin'ny teny mihitsy ny tsy misy ka lasa ohatrany tsy haiko hoe manao autocensure angamba ny ankamarozany olom-pirenena malagasy zay no hita satria rehefa le compte fako reny no mamoaka zavatra mamoa fady sy ny karazany a to ohatrany mandeha ho azy fa rehefa ny olona tsy mitovy hevitra no maneho hevitra de reny izy samborina reny izy ampitahorina reny izy anaovana antsonjay isan-karazany reny ka io a raha tena dinitsika le fitondrana hera-jaonary mampianina tsy nampiasa ny io herim-pamoretana hoe amoritra vahoaka zay manome hevin'izay fa navelana lalaka le izy ary reny hitatsika moa ny vokany ka na zany na tsy zany a tsy fomba fatao ty le faneriterena ty satria lasa tady iverina ny amin'ny pensée unique tsika zany raha zay le azoko amitina anazy a lasa pensée unique le izy ary am'izay lafin'izay tokony ho fantatra tokony ho tsapa fa tsy miteniteny foana ireo olobentsika taloha miteny hoe nitody tsy misy fa ny ataony miverina ary io vahoaka valalabe mahandro io anie na de tsy miteny aza io anie mandinika am'izao fotoan'izao efa misy ireo sehatra rehetra ahafahany mifanerasera olona tsy mifankafantatra zany hoe zao mifanerasera amin'ity resaka Facebook réseaux sociaux sy ny karazany ity de mifanome hevitra ao marina fa misy ny hoe momba an'le fitondrana misy ny mpanohitra an'le fitondrana fa samy manana zo iteny reo olo reo ary ananganana an'izao karazana dossier sy ny karazan'izao fandrahonana fampisamborana sy ny karazana eo anie le fampiasana n'le hery isan-karazany satria hoe amin'ny fitondrana zareo am'izao fotoan'izao de manararoatra hoe anao zay za moa tsy laza hoe zay dany kibona de zany ihany aza le izy fa le amoritra sy ny karazany tia io anie misy le ohatrany hoe cocotte minute io terenao ao io fa hipoaka ihany ny farany indrindra fa am'izao anie eto amin'ny miara-manonja no miteny fa hoe efa manonja anie ny vahoaka am'izao ary efa mahatsapa le vahoaka hoe efa tsy fany am'tsy izy ty eto mo mbaka ny toeranao indray na enotsika fa hoe raha tsy diso hoe raha tsy vity ny RN13 iny amin'ity taonyity raha tsy diso de tao misy janona tsy anao politika atsony de fa niova indray hoe raha tsy manomboka indray hono ny asa miova eny an-dalana foana manko le fehezantenina ka tsy fantatro na le 150 metre ny tokanana iny angamba ny RN13 tany Fort Dauphin tsika mahita azy ka zay no ilazako an'le hoe eo no ohatra ny ampitahako kely
amin'ny fotoanany tompoko ladidiratsiraka sy izao fitondran'izao tamin'ny fitondran'ny tompoko ladidiratsiraka dia zavatra efa azo vo ambara hoe ty ny zavatra azo fa tsy miteny mialoha izy hoe tsika negosi an'izao na anao an'izao fa efa azo izy de hoe ty ry vahoaka malagasy ny zavatra azo tsika anaovana an'zaozao ny amin'ity indray a ny mifanohitra amin'izay ambara daholo zao resaka rehetrarehetra zao a fa tsy hitanao ny vokany amin'le izy a de zay le lazako an'le hoe le vahoakany izy zao tamin'ny propagandany ianao ny tety Madagasikara de tany amin'ny fitetezana ny faritra rehetrarehetra io anao nampanantena zavatra ka na de tsy mahafantatra ohatra ny aty atsimony hoe inona ny nampanantenanao tany avaratra fa le ohatra avaratra hoe mahafantatra hoe inona ny nampanantenanao azy tao de izy ihany de fa afaka mitsaranao hoe le zavatra tongavanao teto de tsy vita raha resaka avaratra ohatra ny resantsika resaka ravani io mampikoaikoay an'zareo ao azonareo ny anay moa hatramin'izao de mbola miandra an'le fanondranana coton de Tuléar zay hatramin'izao le maturité politique angambany mety tsy hitovy mihitsy ny mpitondra amin'izao fotoana zao mihoatra n'le mpitondra mifandimby teo alohany zany tena tsy ao mihitsy an'izay ngambany amin'ny tenana an'izay fa zay ny ahitantsika fa hoe le zavatra mbola tsy ary nisy tanatin'ny enimpolo taona de izy hitantsika amin'izao fotoan'izao io sy le hoe zay zavatra tsy azonao androany mety ho azonao rapitso de fa manomboka azo malagasy le izy fotoan'izao eny ary Andriamatoa Terry Ravelson zava-dehibe ny fivahiniananao teto everiko raha misy ny fanentanana na misy mbola teny tianao ho ampitaina ho an'ny mpijery antsika manerina izao tontolo zao mety tsy voapetraka na tsy voaresantsika atao anatin'ny adevitra fohifohy ny fanaovantsika amin'ny rahalahy dia omeko minitra vitsy ianao mba ahafahana manao izay misaotra betsaka ny tena horesako angamba de le mikasika an'le tolotanana zay ho atao amin'ny sabotsy mamerina ny fanentanana atsika HVM aloha voalohany indrindra atsika vahoaka malagasy zay afaka mandray anjara amin'io tolotanana io satria voikava mahatratra tokoa le izy ary amin'izao fotoan'izao tsy ampoizina loatra ny zavatra mety anjo satria raha hitatsika tatoato tsy farafangana irery ihany fa saika manerana ny nosy de misy an'izay tranony may ary raha tsy may aza tranony ravana na ho an'ny mpivarotro io na anina ka reo de anisan'le voikava mahatratra ka zay azo atao ifanampiana no ifampiresana hoe inona no azo atao isorana ny eritreritra sy nametrapetraka ny lamina afahana mandray anjara amin'izay tolotanana zay ary eto de manararoatra mitodika amin'ireo zay ao anatin'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao araky ny teny de hoe lanja miakatra ny fiainana ary tsika de tokony hitodika ny any aloha ijery hitazana ny any aloha hoe aiza ny lalakombana fa tsy lany andro ifanenjika ijery aoriana ary raha ny tena marina ny continuité de l'état no resahana fitohizany raharam-panjakana ka teo amin'ny nangalanao azy no tokony iezahanao ampitombo ny ambanday ny asa zay atao fa tsy ifanenjika amin'ny araky ny lazaiko teo ny zavatra vitany teo aloha na izy lazainao fa tsy mety na izy tsy tokananao na lazainao fa ianao nanao azy raha zavatra nety de tsisy andraikitra mba raisinao hoe inona no andraikitra raisinao tsika amin'izao fotoan'izao efa manomboka miverina le valana retina ary efa manomboka miresaka reo dokotera atsika ireo hoe mamerina hoe tokony averina zany nylay fitandremana mafy de mafy ny resaka masika moa zany ny resaka fanasatanana sy ny karazany dikan'izay mbola tsy resy io aretin' io na de efa niteny aza ny mpitondra atsika fa resytsika le aretina ka io ny manana ny fahavoazana no tena mahatsapa ny amafin'le izy ka tsy tokony tsika hoe ionina fotsiny hoe iandry an'le fitondram-panjakana ilaza fa hoe ndao vaksiny fa io tsy ataony fa fantatsika nefa fa vita izy mato afaka mivezivezy fa ianao zay eto ao anatin'izao hoe danger zany ianao tokony atsapatena hoe tokony tandrina tokony anao vaksiny io mbola mahaimaim-poana hatramin'izao
ka tokony ezakitsika hanao ny vaksiny io a mba ifampiarovana na iarovanao ny tenanao a na iarovanao ny ankohonanao. Zay no afatra omeko a satria ny arena ny firenena anankiray de ny vahoaka ao aminy ka raha ritra tsika vahoaka de ina tsy ny mahafirenetsika ny firenetsika sady ny firenetsika moa zao efa io iadivana zay manana tany moa zao fa mitebiteby hoe mbola ho azo ve ny tany rapitsona tsy ho azo tsony a ka mba farafaratsiny ny aitsika ray olona mba harovantsika. Zay angamba ny teny mba avaty amiko. Makasiraka indrindra Andriamato Tery Ravelson tamin'ny fivahinianana teto amin'ny miara-manonja tamin'izao maraina izao. Izy moa zany dia lolo Madagasikara teo aloha sady mpikambana eo anivon'ny Birao Nasionaly ny antoko SVM zany afaka ihany koa nitondra famelabelara-kevitra sy fanazava-kevitra samihafa tamin'ireo raharaham-pirenena izay everitsika fa tokony hilana an'izay hevitra manokana avy amin'Andriamato Tery Ravelson izay dia isorantsika izy ho an'ny rapitso. Izao tsika dia handray ny namana Rina Rabemananjara izany satria dia efa hiditra amina fandaminana indray tsika mbola misy vahiny hoentin'ny Rina eo iresadresaka amintsika eo satria ny raharaham-pirenena ty mitoy foana mandroso foana dia tsy mitsahatra mandeha any amin'izay tena hoe lalan'ny zava-misy misy feno vao foana isan'andro ary tsy vitany isan'andro misy feno vao fa dia misy trangan-javatra mampalahelo isan'andro ary dia hoentitsika eo zay rehefa avy eo satria dia lasa le firenena mihitsy ny voabaraka amin'ilay tsy faiza mitata an'ilay mpitondra, tsy faiza mitondra an'ilay mpitondra sy ilay tena hoe mikiavivy mitamatama manao zavatra dia lasa lasibatra ao anatin'izany ilay fiainam-bahoaka sy ny fiainan'ny firenena dia tsy gaga tsika raha mahita trangan-javatra izay manahirana isan'andro tsy fahita tao anatin'ny 10 taona nefa dia hitantsika amin'izao fotoana izao. Zay ny zava-misy everitsika fa mbola hitondrana fanadihadiana fa minitra vitsy handray namana Irina dia hiverina eto ny tenako sy ny solomavam-bahoaka ny Madagasikara Mamy Rabenindrina rehefa avy eo. Eny ary araka izany dia mitohy hatrany ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Araka ny voalaza teo zany dia miditra indray ny mpisehatra manaraka tsy iza moa zany fa Andriamatoa Robert Rabenarso. Izy dia olom-pirenena ary ankoatra ny maha olom-pirenena azy dia mandinika ny fiainam-pirenena izy ary tao anatin'izany fandiniana izany no natsapany hoe betsaka ny zavatra tsy nety ary nanapa-kevitra ny anohatra zany amin'ny foto-kevitra io foto-kevitra manohatra ary izay le hoe foto-kevitra manohatra izay dia asehony fa tsy hoe kopokopony any ambadimbadika any. Inona ara ny fanazavana hoentan'Andriamato Robert Rabenarso faly miarabanao aloha tompoko tonga eto amin'ny miara-manonja ny mpanao politika manana ny fomba fijeriny ny sehatra tsy miankina manana ny fomba fijeriny ny société civile manana ny fomba fijeriny ny mpitondra fivavahana manana mpitondra fijeriny ianao olon-tsotra olom-pirenena tatsaha ihany koa ary miaina eto Madagasikara miarabanao anao ara-sehatra. Miarahaba Rina Rabemananjara, miarahaba ihany koa ny teknisiana ato amin'ny miara-manonja. Miarahaba ny vahoaka malagasy manerana Madagasikara manaraka an'izao miara-manonja izao ary miarahaba ihany koa ny malagasy any ampitan-dranomasina manaraka ny fandarana ihany koa. Misaotra amin'ny fanomeza fitenenana amin'ny izao fotoana izao. Marina tokoa fa ao anatin'ny olana mamaivay Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny tsapa moa dia tena mikaikaika amin'ny vahoaka malagasy tsy nitatsaha rery ihany fa rehefa vahoaka malagasy tsy mandady arina dia tena sahirana ankehitriny. Izay nitondrahana fitenenana eto ary isorana PDP aminareo mametraka fandarana mampiatrano mba hitondrahanay ny hevitra izay avaty aminay fa dia tena mikaikaika ny ambany ravikazo any. Hiditra amin'ny famakafakana tanteraka tsika any amin'ny tatsaha dia ao anatin'ny vanim-potoana tokony ahafahana miasa ny tatsaha raha amin'izao fotoana izao. Nefa temo ny orana dia tena niantona ny vary aloha izay tokony
mikarakaraina tsy voakarakara satria ny orana tsisy eo ihany koa ny vola netomanana zay mba nieritseretana fanodonana andreny vary aloha reny mba anaovana vary fanondrony dia nanjary lany nydikan'izany tsy manana intsony a ny oetomanana ny tatsaha zay mba tiany ahodina ao anatin'ny fambolena zay kely anarany ny masom-boly tsy voavidy ny rano tsy misy ny vidina zesika sy ny karazany ny pitsopitsony tena lafo ny fitaovana moa iraha malala ny vidiny raha tsy teny afa-tsy ny angady moa dia iny ny tsotsotra eny nefa na misy ary ny angady a dia zay araka ny teneniko izay fa lany ny vola lany a mivampitoana atao anatin'ny andro orana ny andro orana tsy nisy ny orana ny mpanohana avaty anatina fitondrana tsy misy zany hoe lasa miady rehetra zany ny tatsaha tsy misy azo atoraka fa dia tena miasa ho an'ny tenany manokana eo inona ny zavatra mipotra nieritreritra ny tatsaha sasany fa le vola kely ananana eny an-tanana eny dia ahodina ny Antananarivo nanjary niteraka fitangorona eto Antananarivo zany ankehitriny ny fiainan'ny tatsaha izay mieritreritra fa andeha hiary mba hampitombo vola mba hahafahana mamokatra rehefa feo ny zavatra mipotra nefa lany ny vola kely entana miakatra eto Antananarivo ny vatranotsy voaloha ny asa atao tsy misy nanjary mirenireny eny mitady sarakatsaha toy ny mahazatra moa any ambanivohitra dia rehefa tsy manana atao ny mpamboly anankiray dia misy ny namana tsy maharaka ny voly ataony dia mifampiantso mifanampy fomba antsika malagasy moa mifanampy io ary tsy zoviny zany anatin'ny ambanivohitra tapitra nefa ny hevitry ny namana ankilany ihany koa hoe tokony anakarama tsy mitsitsy izy satria raha malala fa arak'izay teneniko izay ny orana tsy nisy ny vokatra tokony andeha mialoha izay anodonana ny vola ny antona teo dia mitazona amin'ny volany any am-paosiny any zany ny namana tsy afaka mampanao sarakatsaha tsoa fa dia nidina mihitsy manao ny asany manokana zay tsy asa tokony omena namana nanjary izy mihitsy mandeha midina mandeha mitanangady arak'izay vitany eny satria matahotra ny vola olany ihany koa izy ny namana efa tafakatra ty Antananarivo ary efa tsy vidiny lasa 4 ary lasa tsy manan-kivelomana tangoriny eto Antananarivo zany ny saram-babe bahoaka rehefa mipotra zay zava-misy zay manjary nanampy ny tsanasy eny dia ahoana zany ny fipetrak'izay zao raha ny any an-tanàna zany satria miteny ianao hoe tena miady rery zany le tatsaha zay lasa aloha zany lasa nankaty andrenivohitra dia le ambony mbola nisy tavelany any ny any sahirana ny aty koa tojony zavatra tsy noeritreretina dia vitatreo zany sa ahoana ny fandehany zany ka nahatonga anao a tena safidy andeha hanohatra an'ity fomba fitondrana n'ity fitondrana ity raha malala ny Rina Rabemananjary raha te amboly ary ny olona na koa izy manambola ihany koa izany amoaka le vokany le vokatra vokariny ary raha misy mpamatsy vola ihany koa ahoana fomba hamerenany azy ny mpamatsy vola efa tsy mahatoky an'izao fitondrana misy zao ny vokatra zay vokarina izany amoaka azy andraika sy ny fanjakana ny mitady lalam-barotra amin'izany miatiny eo fotsiny zany dia mitanaka vavy eo a le mpamboly manjary lany hevitra ka misafidy manjary safidy tsy hampiasa vola sovery vola any anatina vokatra zany zava-misy daholo zany ary todika makaty amin'le hoe ny any an-tanàna io resahako ny omby very ny fitaovana simba tsy voasolo todika makaty amin'le efa lasa ty mba andrenivohitra indray tsika araka le teneniko teo ny fatrantsy voaloha manjary matory eny amoron-dalana ny olona raha mandinika tsika nareo mpandehandeha mampanao gazety anareo Rina Rabemananjara tena feno ny madory an-dalana
ao anatin'ireny le tambany vohatra zay niakatra nanatena fa ivelona ampiasa vola-kanjo laniny vola le tomanana kely ya ka na zany na tsy zany nareo manaraka ny raharam-pirenena nareo manaraka ny hoe misotra makaisy ty firenena malagasy ty na hoe ahoana ny mety hoavin'ny firenena malagasy zany amin'izao fotoana zao araka reo tsara ve zay le fanontaniana hoe araka reo tsara ve le tena zava-misy zany amin'izao fotoana zao sy ny hoe ahoana ny fandehan'ny mpanohatra ny fiatsika ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao manoloana ny reto vahoaka malagasy reto ny tena moa mpanaraka miara-manonja ary mahafantatra tsara ihany koa ny zava-misy eto Madagasikara fa zao fitondrana zao anie de fitondrana tsy mitsinjo madinika inona ny entinao anazavana an'izay ny anazavana an'izay dia mazava ho azy fa ny atom-pivelomana zay ngamba ny ilazako azy ny atom-pivelomana raha tonga teto Antananarivo ny tambany vohatra heritreritra fa ivelona ifandrombahana ny asa kely izay hiteny ohatra lasa mpitariposy maro mpitariposy manjary ifandrombahana fitaritana an'izany posy zany na sarety lasa patapataentana dokera sy karaza ty fandrombahana enina atsamina miantsoantso any taxi be analakely sy ny karazana ao anatin'ny nefa reny avy any ambanivohitra avy any ambanivohitra ny akabetsahany reny mitondra an'ireny le voanjokely sy karazany reny de lany ny vola tokony ampiasaina de manjary lasa mamorona asy eny mitabataba eny de tsika malagasy moa tia mifanampy de mba mifanampy eny koa ny resevera mba manome kely any ary 100 fa taro nefa fa ao anatin'ny randray atsasakadiny na 15 minutes eo zay vao mba mahazo 200 le olona mitabataba kely eny satria mba mijery versement ihany koa le resevera de izay le fanampian'izay sisa no ahafahan'ny malagasy mifamelona sy mifamonjy eto na ny amin'ny fotoam-birikindray raha misy olona ao anatina tokantrano anankiray nge Rina Rabemananjara folo izy ny ao de telo mikarama sasany mianatra sasany ary tsy mianatra de petsaka sany tsy mianatra any zao raha mitoam-biriky eo le izy telo mianako anatin'ny olona folo anaty tokantrano indray le fitaomana biriky nefa tsy izy telo mianakarery no mitaona fa misy olo-kafa ihany koa ifandrombahana iny raha mampifilafila le mpitoam-biriky de ozy le mpanakarama hoe lafo loatra ny anareo fa alao hijery olo-kafa tsy maintsy manao le olona satria tsy manako hoanina ny zaza miandro ao an-trano aizy dada sy neny sorzoky nona amin'ny riva vao misakafo avy mitoam-biriky vao misakafo mangazo kely zany no mba hoanina ao anatin'ny atoandro de mba amin'ny arivo iny le karama kely iny raha mikarama 530 ny olona anankiray 500 alina ny vola mitona anatina tokantrano anankiray folo ny olona anatina tokantrano iray ary raha malala fa ny manitra ny maro anake de inona ny zavatra mipotra tsy njarainy eo le varika le vola kely ny vidina vary 270 raha ividy folo kapoka izy zany dia tsy mahazo le folo kapoka satria mbola misy ny loka ny sarbo ny menaka sy ny sisa siramamy zara raha miaina zany zara raha miaina zany zavatra misy ary tsy fironony zany fa zavatra misy zany ho atsika ny anatin'ny fokotany sy ny sarababe-bahoaka mahita tsara an'izay zavatra misy zay fa tsy mamorony tsika eto fa tena zay ny zavatra misy akilan'izay ary rehefa tsy maraka ny ao anatin'ny tokantrano sanatsy resaka mahamenatra ny vehivavy kely lasa mandeha mivaritena miafina ny sasany mivaritena ihany koa anatina Facebook zany zavatra zany mipotra eto anatin'ity firenena ity satria efa tsy lozika ntsony ny fitondrana misy amin'izao fotoana zao ary zay zavatra zay no mahavalalana antsika malagasy eto mihitsy hoe misy ve le mpitondra sa tsisy le mpitondra ka zay le hoe feo avy any amin'ny tantsaha maraka tsara nareo zany ary iainanareo lay fahaserana fa ty misy fanontaniana kely rehefa sendra misy marary ao an-trano mba hazavao kely hoe ahoana ny atrehana azy any tanàna rehetra de miaina amin'ny hevoka kely sy karazana sisa Rina Rabemananjara ary Andriamanitra ny aderana misy moa malala tanana randray rehefa tena hita amin'ny maso ihany zany rehefa tena hoe tena marary mafy le olona
mba misy ihany amintsika malagasy manampy nefa tsy araka ny tokony ho izy ny olona koa mijery fiainany arak'izay le miverina le taloha le resaka tare aloha hoe tokony isy sarakatsah dia lasa midina mihitsy le olona mandeha manao ny asany dia ohatran'izay ihany koa le olona manodidina eo raha misy marary dia fanampiana azo ny omena sisa ny omeny fa mitsinjony ao anatin'ny tokantrano ihany koa izy ka rehefa tsy manana ianao dia miandry fahafatesana ary mampalahelo miandry fahafatesana maro mitsirararaha reny ary moditsitsy zany zavatra zany fa ny masony teny zao mahita mbola veriko ihany ianareo mpanao gazety mahita tsara ny zava-misy eto Madagasikara indrindra fa ny eto Antananarivo. Eny ary ka iresaka amin'ny resaka politika amin'izay tsika satria tsy maintsy mandeha makany le resaka ny miverimberina foana matetika dia ny hoe ny olona sahirana mihitsy milay atolotolorana kely t-shirt mena zao vary kely sy ny sisy iny rehefa tonga ny akaikaiky fifidianana ny olona sahirana mihitsy no atao hoe anisany maro nametraka nyity fitondrana ity aona ny fahitanao an'izay efa mifo ve zany zao le olona raha zay no fandehany miaina zao fahasahiranana tena hoe fadiranovana zao malagasy ny fahitana azy tonga dia efa manenina mihitsy ny malagasy avereno tsara hoe zay teninao zay hoe fahitana azy manenina mihitsy ny satria nahoana ary zay nanaraka atao teo satria itsika manko matimatin'ny le mahafinaritra maso mahafinaritra ny saina fotsiny fa tsy mahatsapy tsika ny aorianao inona ny zavatra mety izy dia nanjary miteraka atao anaty fiarahamonina renge Rina Rabeamananjara fa mifanohatra tamin'ny fotoanandro vao mipetraka teo dia raha mahalala angamba fa nisy ny nanohatra ny hoe doublon ary nisy ny nanohatra misy ihany koa ny nanohatra vao amin'zareo hoe io nefa eo ankehitriny efa mifony olona mahatsapa fa kay diso lalantsika aitsika tena natao fitaovana fotsiny zany ny zavatra misy eny anaty fiarahamonina eny ary mbola verina ihany fa miantso an'Andriamanitra amin'ny malagasy amin'izao hoe iza nitondra anay aiza ny tany ametrahanay ny tongotray sy ny fiainana iananay andavanandro ya ka mandeha koa feo amin'izao fotoana zao tsy hoe mifeo moa zany fa hiteny amin'ny fiarahamonina eny hoe ao ny miteny mahitsy sy miteny mazava mihitsy hoe mila diovina ny tontolon'ny fifidianana aloha le fikarakarana ny fifidianana aona ny fahitanareo an'izay amin'ny any ambanivohitra rehetra eraky Madagasikara mihitsy dia mila diovina ifotony mba hampivoaka n'le fahamarinana dia diovina aloha atsahany anatina fokotany mila hovaina mihitsy ny rafitra indrindra nisy any izay eritseretiny zao fitondrana zao fa ho apetraka ho amin'ny 2023 dia tokony hifanamboarana amin'ny malagasy rehetra misy mpanohatra ao mpitondra fanjakana ao ka raha tiana andeha ny raharam-pirenena tsy haina amin'izao ady sarotro zao ary efa anatin'ny kizo tanteraka Madagasikara dia tsy maintsy miverina ny ifotonytsika manadio tanteraka an'izany lisym-pifidianana zany nisy ny doublon ary tena nisy ny doublon ny karapanondro miverimberina ary nanamarina an'izany anie ny talehan'ny imprimerie de Madagasikara tamin'ny fotoanandrony ary izay zavatra izay dia tena tokony atsapa rehefa mpanao politika eto Madagasikara hoe andao aloha hivondrona hijery fotony ny fanadiovana ny rafitra ara-pifidianana eto Madagasikara satria raha vao tsy mirona amin'izay tsika dia ny vahoaka tsy mandady arina no mifafinkohany ary mahita faisana amin'ny zavatra misy tahaka an'izao ya misy koa mieritreritra ny ambadibadika any hoe rehefa mahantra ireo rehefa tsy manan-kohaniny ireo dia afaka atao atsy avilivily atsy na vilivily aroa manona ny toetsainy any ambanivohitra manoloana n'izany resaka ny sasany any ambadimbadika any zany anjara antsika eto Antananarivo no voalohany indrindra no manainga rehefa kapitaly eraky Madagasikara manainga aza tsy ny any ambanivohitra ny aza dilo fa arak'izay tsy ampy fivelomana zao ankehitriny dia tsy maintsy voaraviravy vola voaraviravy fitenenana sy karazana dia jamby izy satria kanefa efa mifo izy zao izy ianao to ka efa mifo izy zao fa mampatsiahy mbola mampatsiahy Antananarivo anampy ny any ambanivohitra fa efa mahatsapa ny any ambanivohitra fa efa tsy mety fitondrana ity zay nge mahatonga ny
le tambany vohatra tena de mba hiakatra aloha hijery an'izao Antananarivo zao fa tena kay ty tsy mety ty fiainany ty oro vao mainka aloha zay. Kefa satonany ianao zao miakatra eto amin'ny miara-manonjy eto. Eny ary ka amidi-pitiana antsika azy ary misy ihany koa ilay etsika mba amonjena ny havana ny farafangana, inona ny azonao ambara? Miantso atsika malagasy mpiray tanindrazana, itsika dia manana kolotsaina izay tia mifanampy ary mahay mifampijery amin'ny fiainana. Andao ataontsika hoe ranondraraka tsy azo rofina izay efa nandalo izay. Rava ny kolotsaina, rava ny firaisan-kina, fa ankehitriny tsika dia natambatry ny fiainana sarotra ary efa mahita tsika izao fa simba tanteraka ny kolotsaina ka anjarantsika manarina amin'izany manomboka amin'ny sabotsy dia ny firaisan-kina mitondra ny tolo-tanana ho amin'ny farafangana ary mbako manana ny teny namana teo aloha fa tsy ny farafangana ihany manana olana fa maro ary miantso atsika rehetra mba hitondra n'izany tolo-tanana izany. Enina ariary zato ary ohatra ny mandeha any am-piangonana ianao dia mandrosaka ny rakitra anao mialatsiny fa tsy sanatsy fiangonana akory no any amin'ny maha-groupe euririka fa endrika anankiray hitondrantsika firaisan-kina hanafotana amin'ny firenena dia manafitra ny namana zany tsika ho any amin'ny farafangana amin'ny famezana kely sy avany amin'ny ampelatananao ary tsarofo fa izay ambiansanao mitondra ariary zato dimanjato sy ny karazan'izany dia zava-dehibe ho anao eto amin'ity firenena ity indrindra eo anatsian'Andriamanitra ka miantso atsika mianakavy ho tonga maro be ao amin'ny maha-groupe euririka hitondra izay votsirambony tananao ho any namana tsaboina ny maitrano any amin'ny faravangana ka izay ny teny hoentinay ao amin'ny RMDM misaotra tompoko makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Eny ary zay ny teny nambarany Rabenarso Robert izay tsivona ihany moa fa tia olo-pirenena izy ary nisafidy ny hoe anohatra noho ny fahatsapany fa tsy araka ny natenaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao amin'ny fiainana eto amin'ny firenena dia nanao antso avy an'io izy amin'ny fanomezan-tanana amin'ny famonjenan'ireo havana ny farafangana zany izay maitrano sy may tanàna iray manontolo izay hoentintsika eo amin'io asabotsy io dia ho voasoratra ao anatin'ny tantara tompoko ny amin'izay hoe fanomezana sy fampahirezana ny naman'izay satria isika dia malagasy iray ihany. Hiditra antsehatra amin'izay ny solombavamboaka ny Madagasikara vao vita amin'ny alalany tiako Madagasikara atao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo Mamy Rabenirina izy moa zany dia questeur fahatelo anivony aty amin'ny miram-pirenena sady sekretera jeneraly ihany koa ny tiako Madagasikara. Ny namako Faniry Razafy Manantany indray no hiaraka aminy amin'izao fotoana manaraka izao. Ndao ary Faniry. Eny ary dia misaotra ireo vahiny izay manao ny fifampiresahana moa zany tsika sy manazava ny zava-misy izay tsara ho fantatry ny olo-pirenena rehetra amin'ny akabeany eto amin'ny fandarana miara-manonja ary tsy ny fandarana tsony miara-manonja fa ny vahoaka rehetra mihitsy miara-manonja rina dia miresaka sy mitantara ny zava-misy iainana zany. Teo indray zany zao dia nometsika alaka mihitsy ny olo-pirenena tsotra sady mpikatroka eo anivon'ny RMDM ny fotony mihitsy manazava ny zava-misy ny fiainan'ny tantsasy ny zavatra iainana amin'ny akabeany eto amin'ity Madagasikara ity dia ahenona sy ahafantaran-javatra be mihitsy ireny zavatra izay resahan'ireny olo-pirenena ireny zany dia zay ny hoe tombony lehibe ho antsika atao anatin'ny miara-manonja izany resahantsika izany. Fa efa nambara teo moa zany fa handray ny député Mamy Rabenirina isika fa alohan'ny tena handraisana azy aloha zany dia tsara ihany rina no mampita ny vaovao samihafa satria amin'izao atsika miteny izao eto amin'ny plateau zany dia midina eny amin'ny tsena rehetra eny ny eo anivon'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia zareo amin'ny PMS zany na hoe mpanjifa mirahina zany no midina mitety tsena dia eny Analakely eny zareo amin'izao fotoana izao mijery
mijery manamarina ary mitafatafa amin'ny vahoaka zany ny amin'ny fiakarany de vidim-piainana ity de efa azo amaretana sady ny amina hoe tena tsy laitra tena miakatra ary tena tsy zaka ny vahoaka izany vidim-piainana izany raha ny lafim-bavao zay fa azo angontsika zany raha ny eny an-toerana zany eo ihany koa hoe tsy mahafaly ny vahoaka mpanjifa ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana zany ny amin'ny tiany fanafarany entana sy lafin-javatra samihafa itony zany am'izay mety ho fanapahan-kevitra samihafa zany raisy ny fitondra mpanjakana zany na ihany koa ilay fidinana kanefa de tsisy vahaolana aterak'izay teo anivon'izay mixa izay zany na ny hoe ministera ny indostrie ny commerce sy ny consommation zay moa no fanalavana le mixa zany na MICC ny vaovao zay nresahantsika zany fa tsika moa zany eo anivon'ny fandarantsika ihany koa de mitantara lafin-javatra ohatra misy taratasy tsy fantatra inony ny mparitaka trakta hafahafa ohatra misy sainam-pirenena amina lokona zay efa mahazatra ny maso miaraka amin'reto fanjakana reto mipariparitaka ny ananinany de raha ny vaovao zay iparitany zany moa de hoe toteny ambody afotsy sy ampita-tafika teny no niparitany zany taratasy trakta izany fa ataontsika resaka parentese moa zany resaka sy adevitra rehetrarehetra izany eny ary efa voniboninato nisy olo-mamoaka mamy Rabendrina satria maro andraikitra koa ny député mamy Rabendrina fa vany ampitan-dranomasina izy de maha secrétaire général ny antoko Madagasikara azy koa de tsy maintsy mandray ny andraikitry ny antoko ihany koa de etantsika izy farany teo anisan'ny tondra fitenenana ary anisan'ny tondra afatra mahafonja ihany koa an'ny mpiatroka Madagasikara teny amin'ny famaranana ny fameloma-maso ny antoko Madagasikara ho amin'ny boribory tany enina teny amin'ny Magroberurika tamin'ny sabotsy teo akoatran'izay ihany koa dia manao an'ireo fiaonana samihafa de rehefa miala eto amintsika izy androany zao de efa tonga de eny amin'ny sisy vato eny satria eny indray zany ilay fifanatrehan'ny mpiatrika eo anivon'ny gouvernemanta sy ny antim-pirenena satria moa dia manomboka androany zay fifanatrehana izay tsetsatsetsatsyaritra fotsiny lazaina fa toa misy minisitra tseto zay anivelany ihany amin'izao fotoana izao anisan'ny tena fandrin'ny solombavam-baoaka mafy mihitsy moa ny hifanatrika ministry ny raharaham-bahiny ifampiresaka amin'ny teny malagasy ny zava-misy zay iaina ny firenena amin'izao fotoana izao indrindraindrindra amin'ny lafin'ny diplomasia malagasy voatselakory ny tany la réunion za ministry ny raharaham-bahiny zany ary dia nilanjany ireo diaspora malagasy manonja miara-manonja any la réunion any ireo soro-bavety samihafa zany ny antefa tamin'ity ministry ny raharaham-bahiny ity de hitantsika eo moa zany fivoarana zay adevitra rehetra izay fa alohatsika hiaraba ny solomavim-baoaka mamy Rabendrina toto-soamantsara eto amintsika indray miaraba fanira zafimanantany Rina Rabemananjara sy tsika rehetra ato amin'ny studio amin'ny lafin'ny teknika ny onjapeo anankiroa MBS sy ny radio Mata miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana na aiza na aiza misy azy tolorana ny araba manokana isika rehetra amin'ity andro ity izay eonatsika eto indray sy amakafakatsika ny zava-misy ary fampizarantsika ny vaovao député mamy Rabendrina efa rahatsetiko teo ihany moa zany izy mbola hiatrika ianao atidy amanandraikitra lehibe ho an'ny firenena satria koa eny amin'ny distrika misy anao misy le fivirina fifanatrehana androany commune Ivato anatin'ny distrika Anambohidratrimo zany de tsy maintsy hiatrika amin'izay na ny andraikitra samihafa raha eo anivon'ny antoko sy ny fianona zay mety hevitry ny eo anivon'ny mpanatanteraka zany ka ity mihitsy tiako hanokafantsika ny adevitra aloha député mamy Rabendrina voalaza moa anatin'ny lalam-panorenana ny amin'ny andraikitry ny solomam-boaka mampanao lalàna azy fa manana andraikitra ihany koa ny solomam-boaka ny amin'ny hoe manara-maso ny asan'ny gouvernement afaka manao interpellation izy afaka manao fananganana voamera mpanadiady izy afaka manao an'izay hoe fantanina sy
fangataham-baliny zany eo anivon'ny mpikatro eo anivon'ny mpanatanteraka zany ka ohatrohatry ny ahoana moa zany ny fizorana am'izany député membre Bendrina isaky nina no atao zany a ny anjara fitenenana tataky ny ahoana avy a dia ny mpikambina eo amin'ny gouvernement ve izy ray manontolo sa apahana ministra ihany ve ny prime ministre ve manatrika izany ngamba iverina fa mba omentsika fanabiazana ara-politika ny mpijery atsika maneran-tany indrindrandrindra ny eto toerana zany a satria zava-dehibe itony hoe fifanatrehan'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna itony a député membre Bendrina. Araka ny voalazanao teo dia zavatra voafetrany lalàna io fandaram-potoana anankiray eo anivon'ny anteny miram-pirenena io ary anisan'ny lahadinika raha zay no ilazantsika azy tafiditra amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa sahalan'ny mitranga amin'izao fotoana izao satria efa nidresantsika teto ny endrika vitsivitsy ahafahan'ny parlementa amin'ny alalan'ireo solombavambahoaka tsirairay avy mifampiresaka amin'ny fahefanam-panatanteraka anisany zany io ilay atao hoe fiaonana amin'ny parlementa sy ny gouvernementa fiaonany solombavambahoaka sy mpikambana amin'ny gouvernementa anisan'ny mampiavaka an'izy io ohatra raha amin'ny samy fivorimbe azony rehetratrehana satria azony rehetratrehana io a atao hoe séance plénière publique anisan'ny mampiavaka an'izy io a ny fandefasana azy amin'ny hainao manjery-panjakana mivantana tsy ny fivorimbe rehetra no azo alefa amin'ny hainao manjery mivantana fa io dia anisan'ny alefa mivantana amin'ny hainao manjery ary ny solombavambahoaka tsirairay avy dia manana anjara fitenenana amin'io asakasaka izay solombavambahoaka tsy handray fitenenana rehefa tonga ireny fionany ireny a satria tsy isaky ny mivory no afaka miresaka mivantana amin'ny fomba ofisialy sady hitapoko hitam-pirenena hoy ny fitenitsika sahala amin'ireny raha ny endrika isehoany a dia fanontaniana sy valiny zany hoe ny solombavambahoaka mametraka fanontaniana amin'ny mpikambana amin'ny gouvernementa ny parlementa mametraka fanontaniana amin'ny fahefana mpanatanteraka ny fahefana mpanatanteraka zany tokony mamaly ho ia satria izy fotoana tany aloha tany manjavona ny valiny tatoato aloha misy fotoana maray valiny ataratasy antsoratra ny solombavambahoaka misy fotoana maray valiny ambava io arak'izay fanarahana amin'ny fomba fanatanterahana ny fivoriana arak'izany a solombavambahoaka rehetra ny tokony miatrika ny mpikambana rehetra ao anatin'ny gouvernementa ary amin'ny mahazavatra efa fantatra mialoha azy dia tena mahagaga mihitsy ny ahenona n'le lazainao teo hoe misy solombavambahoaka misy mpikambana amin'ny gouvernementa misy ministra tsy eto amin'izao fotoana izao nefa efa voafaritra meloha voafaritra meloha io a ary rehefa manao lahadinika ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena sy ny diniky ny filoana ny conférence des présidents dia efa ankatoavina meloha misy solotena ny gouvernementa miaraka amin'ny birao maharitra sy ny diniky ny filoa miara-manapaka an'io daty anaovana an'io fiaonana fametrahana fanontaniana sy fiandrasam-baliny io zany hoe tsy afaka ny teny mihitsy mpikambana amin'ny gouvernementa hoe tsy nahalala an'io meloha fa fantatra meloha hoe amin'ity session ty amin'ity fotoam-pivoriana ity dia isy io ary efa alamina meloha arak'izay azo atao a amin'ny fandaminana lahadinika ao anivon'ny fivorimbe ao anivon'ny fivoriana rehetra hoe amin'reto vanim-potoana reto amin'reto andro reto indrindraindrindra no anatanterahana azy dia hoy aho hoe averiko hoe tena mahagaga raha amin'ny fotoana sahala amin'izao no misy mpikambana amin'ny gouvernementa tsy ho eo amin'io fotoana io efa fandaozana ny andraikitra apetraka ny lalàna zany efa tafiditra amin'ilay tsy fanajana lalàna avy amin'ny fahefanam-panatanteraka zany raha ohatra ka adika antsika lalindalina kokoa satria io ihany no fotoana ahafahana mampisy an'izay fifampiresahana mivantana eo amin'ny parlementaire sy ny mpikambana amin'ny gouvernementa izay ary amafisiny zany
ny adihevitra fahakomalo teo anivon'ny anteny miera-pirenena tamina fivoriana anankiray azondrehetra natrehana taorin'ny fandiniana n'lay lalàna ilay lalàna ny fampiasam-bola mpanjakana tamin'ny taona 2024 izay nametrahana ny fomba natanterahana an'ity fivoriana androany sy rapitso ity ny daty efa voafaritra ny aloha fa teo amin'ny fanatanterahana azy any mbola nisy marimaritra tsy maintsy noezahana ny raisana aloha de teo mihitsy ny nisy olom-bavam-bahoaka anankiray ny teny hoe mino somanantena zahay fa eo daholo ny mpikambana amin'ny gouvernemanta tsy avy amin'ny mpanohitra sy olom-bavam-bahoaka io a fa ilazantsika hoe zava-dehibe loatra amin'ny solom-bavam-bahoaka rehetra satria zava-dehibe loatra amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ilay fotoana ionana sahala amin'izao ary indrindra zava-dehibe loatra amin'ny vahoaka satria efa andrasan'ny vahoaka io amin'ny mandeha mivantana amin'ny ianao manjery mpanjakana azy efa andrasan'ny vahoaka io a ary isaky ny farim-pifidianana isaky ny farim-piadidiana isaky ny distrika de manaraka an'io na hatramin'ny firy alina io na hatramin'ny firy maraina io manaraka an'io vahoaka malagasy ary samy miandro hoe inona ny olazain'ny solom-bavam-bahoakany fanontaniana ho ihano apetraka ary miandro valiny ny solom-bavam-bahoaka ny votoatin'ny fanontaniana apetraka de ao ny miresaka mahakasika ny distrika ny manokana fa ao koa no miresaka ny mahakasika ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny zany hoe fotoana anankiray io ataontsika anao hoe fanaovana tombanezaka eny tena mpitona angambany raha adika amin'ny endrika hafa indray le izy ny amin'ny fanatanterahany fanjakana ny PGE na ny fandaharan'asa ankapobeny ny fanjakana izay io no lasitra sy drafitra tokony anatanterahany fanjakana ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena rehefa mitena hoe fanjakana de ny fahefana mpanatanteraka zay manaramaso ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanaramaso de ny parlemanta zany de tafiditra amin'ny endrika fanarahamaso ny asa ataon'ny mpanatanteraka etya tena mpitona io resaka io hoy ateo hoe afaka miresaka antsipirian'ny asa ny anivon'ny distrika tsirairay avy ny solom-bavam-bahoaka tsirairay avy a kanefa afaka miresaka ihany koa politika ankapobeny ny fanjakana satria solom-bavam-bahoaka de solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara fa tsy solom-bavam-bahoaka na distrika anankiray fotsiny ihany a zay nahalany azy a marina fa iny no voalohany indrindra eo ambany fiahiny fa ny fiainam-pirenena ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny eran'ny Madagasikara mihitsy no tafiditra ao anatin'ny ifampidiniana amin'izay de teo indrindra ihany koa tamin'ny fivoriana fakomalo nisy solom-bavam-bahoaka ny teny hoe aoka tsy ho fivoriana fitoram-boninkazo sy fisaorana gouvernemanta fotsiny no atao amin'io lazainy zany satria saika mitrangy zany amin'ny fotoana fanaovana an'ireny fiaonana amin'ny gouvernemanta ireny lasa tsy ilay tena mahazava-dehibe an'le fiaonana fanararoatra amin'le fiaonana no tanteraka amin'ilay fotoana fa lasa fifanasoason'ny mitovy tadindokanga amin'ny lafiny politika zany hoe lasa fifanasoasona lasa fitorahana voninkazo fotsiny fa lasa tsy fijerena amin'ny atsipiriany ny fiainan'ny vahoaka tonga am'le resaka teo hoe lasa eo masomaso eo a no lasa solom-bava-mpanjakana ilay solom-bavam-bahoaka fa tsy misolo vava ny vahoaka araky ny filana azy za tsy miteny hoe inina tsy hita izay asa mandeha any fa ny solom-bavam-bahoaka amin'ny ankapobeny ary tsy ny mpanohitra ho ano ivoahan'izany resaka zany fa mipanohitra manana ny olazainy ary mipanohitra tsy natao hitoraka voninkazo sy anasoaso fa iombonina ny solom-bavam-bahoaka amin'ny ankapobeny zay fomba fijery sy fomba fiasa tokony atao zainy ka anisan'ny fampijerena ohatra tamin'ny fotoam-piasana tany aloha mandaty eo aloha nisy hatrany amin'ny 7 minitra isaky ny député no ahafahana amin'ny teny de raha tsaroantsika rehefa mandeha io fifampiresahana io de io le
mandra-pahavitany na tontolo andro sy tontolo alina mbola miandro tontolo andro fanampiny aza tsy akijanona de tsy azo ajanona io zay ny fomba fanatanterahana azy tany aloha amin'ity ndray mitoraka ity dia araka ny voalaza teo any amin'ny CCI vato anatanterahana azy io moa zany de rahantsika malala ny trangany firongatry ny valanaretina indray amin'izao fotoana zao any Covid-19 zay tsy maintsy hitandremana mafy efa nanapa-kevitra ny anteny miram-pirenena fa fivoriana ifanatrehana no tanterahana atao Tsimbazaza tamin'ity ndray mitoraka ity etỳ tena mpitaontsika misy fivoarana aingana be ny zava-misy nandray fanapahan-kevitra ny mpitantana eo anivon'ny anteny miram-pirenena mibrao-maritra ny amin'ny hanovana an'ity fiaonana ity eny amin'ny anteny miram-pirenena raha tsaroantsika tamin'ny fivoriana ara-potoana farany anisan'ny antony saika tsy nahatanteraka an'io fiaonana io fiaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ny parlemanta ny filazan'ny gouvernemanta fa matahotra Covid izy de atao virtuel hatramin'ny fiaonana solombavam-bahoaka nefa tsy nanaiky solombavam-bahoaka hoa za tsy ny teny hoe solombavam-bahoaka mpanohitra fotsiny fa solombavam-bahoaka amin'ny akapobeny tsy nanaiky fa hoe amin'ity ndray mitoraka ity kosa manana fahafahana manatanteraka fivoriana malalaka be tsika ao amin'ny CCI efa niainany zany fa tsy hoe voaforonina na iny kodona na iny kiatra mila miona amin'ny gouvernement zahay de zay no anatanterahana an'ity eny anivon'ny CCI amin'izao fotoana zao fantatsika efa malalaka be ary mbola zaraina andihany anankiroa ny solombavam-bahoaka misy raiky amby 500 ny solombavam-bahoaka ny atsasany voalohany androany no miona amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernement reo ny atsasany faharoa de raha pitso ametrahana zany ilay fahalalahana eo amin'ny resaka toerana sy ho fampiarana ny fipetra rehetra isorohana ny fiparitahan'ny valanaretina ary averinay fa tsy fialan-tsiny mihitsy ho an'ny mpikambana amin'ny gouvernement ny hoe misy raha hafa nahatazona azy fa raha tokony hahatazona azy mihitsy ny fiaonana eo anivon'ny parlemanta sy ny gouvernement satria raha andraikitra sy asa didiny lalàna amin'ireo androm-panjakana anankiroa reo fampiarana fangararana fampiarana ny fomba fiasa amin'ny akapobeny eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana ka tokony lahara-pahamehana amin'ny asan'ny androm-panjakana anankiroa amin'izao vaninandro androany sy rapitso zay raha fitinina amin'ny akapobeny ny fanarahana tamin'ny farany teo moa zany amin'ity ndray mitoraka ity manana 10 minitra isaky ny solombavam-bahoaka 3 minitra teo aloha de ozo ny solombavam-bahoaka tsy ampy anay zany ary tena tsy ampy tokoa inona no voalazanao anatin'ny 3 minitra faniry raha raha-pirenena ny resaka eto ny solombavam-bahoaka efa vonona hiatrika an'io na de ataontsika hoe roa amby fitopolo ora mifanesy ary io fa dia afako maly natao ny adefitra de davina marimaritra nraisana de mifanarahana fa 10 minitra isaky ny solombavam-bahoaka rehefa mitambatra aloha zany efa betsaka ihany kanefa rehefa tena milaza ny zava-misy any fotony rehetrarehetra any ny solombavam-bahoaka mbola tsy ampy zany faniry sirina 10 minitra isaky ny solombavam-bahoaka ary 10 minitra isaky ny vondrona parlementaire no mamarana ny fiaonan'io rapitso nanompoka izao zany fivoriana izany ary mino sika fa manaraka zany ny vahoaka malagasy ary manatena fangararana manatena fomba fiasa tena matotra manaitra ho ihany filazana sahady hoe efa misy minisitra tsy eo sahady asa inona no atony eny samy malalytsika fa zany mbola profony tsy fetezana tamin'ny safidianana ny mpanatanteraka ny asa eto anivon'ny firenena amin'ny akapobeny sady manarotra mame vaovao ihany tsika manko député Mamy Rabendrina fa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zany voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahaenina tamin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara député Todjoa Andriamampaly moa zany de efa avy nandray anjara fitenenana izy ary dia nofeziny tao anatin'ny 10 minitra ireo karazam-panontaniana zavatra maro be eto anivon'ny firenena
fa nisan'ny songadina marobe ny nambara fa nisan'ny songadina ny hoe tena tsy izy zao a tena mitangana zay tsy izy mividim-penina mijalo ny vaoaka malagasy a dia misy fantanina sy adevitra vitsivitsy moa zany natodiny tany amin'ny mpikambana inivon'ny gouvernement tsy maintsy mbola tateritsika daholo zany député Mamrabenrina fa na ianao ara dia mbola anina anjara fitinena dia ho taterina eto anivon'ny miara-manonja avokoa reny resaka rehetra ireny fa manaroatra sika moa zany resaka ihany satria ny fitokoana ny etseroa mandeha daholo sekrenina any mbola mitabataba hoe tsy hijanona zay raha tsy mazava ny fitakinay maro be mihitsy ny vaovao samihafa mandeha eny amin'ny sehatra rehetra eny ka rehefa avy teninivon'izay resaka hoe fiona gouvernemanta sy ny mpanao lalàna zay tsika député Mamrabenrina ohatrany te hanararoatra ihany iresaka ny zava-misy eo anivon'ny gouvernemanta amin'izao fotoana zao satria efa natsidika izy io teny ampiandohan'ny adevitra dia ararotika ihany député Mamrabenrina ny hitondrantsika n'izay lafim-panadiadiana zay satria zany a dia tena tsy miafina ntsony zany ny olana eo anivon'ny ministra zany a misahana ny tontolo iaina sy ny fampandroana lovain-jafy sy ny ministra lefitra zany a zay a eo amban'ny fiahiny zany ministra zany moa zany a raha ny fandaminana na structure moa zany a eo anivon'ny gouvernemanta dia mafimafy le fifandonana zany a teny ampiandohana ho averiko tsara mihitsy le izy a mba ho fatatsika ampijery mpiaino a mpanara-baovao zany ny amin'ny fanakianana mivavay natao ny vice ministra mbola tsy nahazo andraikitra atao anatin'ny gouvernemanta izy tamin'izay fa mbola enjana lay fanakianana an'le gouvernemanta teo aloha dia anisana no valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izy ny amin'ny hoe tena tsy mahay ny asany ilay ministra ny tontolo iainana hoy izy satria raha mahay ny asany izy dia tsy niakatra toy izao ny vidin'ny charbon zany satria ny charbon fatatsika tsara tafiakatra 3 alina ariary sy 5.4 alina ariary tamin'ireny fotoanandro reny ary efa tonga amin'izany moa izy amin'izao fotoana izao dia tsara ihany manamarika fa mpikatroka mpikambana eo anatin'ny antoko maintso ny vice ministra zany amin'izao fotoana izao kanefa dia rehefa misy le fanamboarana tampoka le mpikambana anatin'ny gouvernemanta dia lasa vice ministre izy zany hoe eo amban'ny fiahiny ilay ministra zay nitondrany fanakianana teo aloha dia miteny an'izay le ministra amin'izao fotoana izao lay misahana ny tontolo iaina le tena ministra fa tsy vice ministra le tena ministra zany ny aminy hoe dia tsy maintsy mandalo amin'izany ministera sy mandalo eo amin'ny avokoa fanapahan-kevitra raisina rehetra ao anatiny io départementa rehetrarehetra io sy mahakasika ny resaka tontolo iaina sy mifandray amin'izay eto Madagasikara dia mbola nanamboatra organigramme teo nandamindamina structure teo nanao rectification na loi de finance teo ny fitondram-panjakana dia lasa amin'izay le fifamaliana taratasy ny amin'ny hoe mangataka ny débloquena zay vola amina ligne de crédit zay ho affectena na alefa eny anivon'izany vice ministre zany arakaraka mifandaminana dia nitondra karazana décret moa zany na didim-panjakana izy ireo ny antony hoe efa nisy fandaminana structure sy attribution an'izany vice ministre izany zay nolanina teo anivon'ny gouvernemanta izany zay zany le adevitra dia nalefa mihitsy ny taratasy hatramin'ny omaliny député Mamrabenrina nitodika nakany amin'ny ministry ny fitantanam-bola mba isy zay hoe tsy ho alefa ary ministera ritsony fa makany an'le vice ministre zany izy arakaraka zay efa fandaminana zany tapaka tamin'ireo décret zany satria efa manana zay hoe structure vaovao zay na rafitra vaovao zay hoy izy ny ministra alefitra zany ka lay ministra zany zay miandraikitra n'lay fitantanana amin'ny akapobeany koa masika dia masika ary mametraka mazava ny amin'ny hoe tsy maintsy ny ministera mandray an-tanana n'izao rehetrarehetra zao ary manana andraikitra lehibe ny ministera zany amin'ireo fanapahan-kevitra zay ho raisina zany dia hovakitsika ary le droit de réponse zay zany ny fanazavana dia iny ny taratasy iny dia nahoraka be izy ary mivoaka amin'ny gazety rehetra dia hovakitsika aloha ngambany député Mamrabenrina le droit de réponse nalefa n'le vice ministre dia rehefa vakina le droit de réponse dia mandeha makany an'ilay ministra zay supérieur na aloha zany raha ara-drafitra ny resahantsika azy dia
aorianazay tsika nytondratsika fanadidina satria ity droit de réponse ty zany a de mendrika anaovana fandalinana lalina mihitsiny député Mambrapendriny de ohatran'izao zany le izy a voadiny valy teo eo zany no nandefasany vice ministre Yaingso Hortensia an'izay a tao anatin'ny compteny a ny Facebook zany de zao le izy allo sary no iteny tsy adala akory mivoaka malagasy manaraka atsaka ny siandavany ny ataonareo rehetra io hatram'izay ka hanaiky ho rebirebenareo eo tsy adala ny filoham-pirenena nametraka anay teto ka mbola hanoizanareo ny lalandrindrininareo hiany izao kosa de mijoro foana ary joro hatrany ho an'ny tandrazana sy ny vahoaka ao aminy ary ho an'ny repoblika malagasy fa izay no antony nanaovako politika fa tsy ho an'ny nepotisme sy ny favoritisme velively sanatria tonga hanompo fa tsy hotopoina misy dikany io nepotisme sy favoritisme io satria anisan'ny voenjika amin'io ny ministry ny tontolo iaina sy ny fampandrosoana lovainjafy toizantsika ihany le soratra ny soratany tsy mila mpanohatra anatiny no tsara tsy mila mpanohitra anatiny tsy mila super ministre de entre parenthèse troisième ministre ampy zay tsy izay tianareo anaovana ny volam-bahoaka akory no ataonareo fa misy lalàna mifehy azy io arao ny lalàna de ajao ny rafitra misy sokatra indray ny parenthèse nouvelle structure de mikatona indray zay misy dika ny matoa no sarahany io inona le ny sarahana lay structure zany le rafitra lay tontolo iainana sy lay vice ministre toy ihany a le fanazavana zany velorano fahafolo Madagasikara rakotrala ny tanjona izay no ny fanarahako tamin'ny filoham-pirenena miasa asa iasa fa tsy andany lera aminareo mpambotry firenena sy fanetry be ny firenena tafiditra tsina ato anatin'ireo akory misy dika be zany a fa tsy andany lera aminareo mpambotry firenena sy fanetry be ny firenena tafiditra tsina ato anatin'ireo akory efa zatra ny manohitra fitondrana hatramin'izay de tsy mety mihitsy ny sainareo raha tsy manohatra kely eny foana na de efa ao anatin'ny fitondrana azy tsy mety afaka amin'ny fahazaran-dratsy mihitsy tena mampalahelo le toe-tsaina sady efa tsy hiaro ny fitondrana zany ianareo mbola manala baraka ny fitondrana koa enjany zany fitenenana zany isamy izy ihany io a de mbola toy izytsika indray le izy kobokobon'ny mariny nareo zao ka milazalaza tsy anotaniana atahorako mainy afina tsanganareo ianareo a de mba marina ity mba marina hoe mahasarotiny anay ny anay io raha fa hanandalitra lava taky zao filoham-pirenena zany teneny zany mahasarotiny anay ny anay io raha fa hanandalitra lava taky zao tsy anareo akory ny sasatra sy ny fofotra nampandany an'io teto ka tsy maharary anareo zany fa marany anazy de hoe de mbola tsy fa ihany tsy mety mahay mandray lesona mihitsy face à force de détruire les autres anza ozy izy ka vous détruisez vous-même mais zay lay fanazavana lay nresahany anatin'le droit de réponse de alefany eo ny sariny vice ministre de alefany eo ny taratasy zay avy any MF de alefany eo ny fanazavana zany am'izay inona moa zany ty concernant izy izy l'exécution du budget zany suite ny décret 2021 sisia zany dia changement ny membre en gouvernement de ambarany eo zany ny am'izay rafitra zay de resahany ato anatin'lay taratasy nalefany ato zany lay pezina pièce jointe ato zany de hoe structure modifiée na hoe rafitra anamboarina engagement bloqué famoam-bola mbola tsy tafavoaka zany en entente de procédure de basculement eo ampiandrasana zany fepetra samy hafa zay fombafomba samy hafa afana manao zay déblocage zay de ato natao menamena ato le izy no maria menamena ato le ministère de l'environnement et du développement durable zay zany le izy député Mambrapendriny sy ho atsika mpijery sy mpiaino ninitsika ny vakina kely manko le izy zany mba ahafantarana an'le tsy honohonike le zava-misy fa tena ao le ady de io mandeha io le resaka zany tafiditra tsy nahato nareo hoe nareo mamandalitra manao nepotisme sy favoritisme ary le ministre ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjava tena voatsikera mafy amin'io de voaingana koa nisy publication député Mambrapendriny ohatrany hoe nivoaka avy anivazany ministère zany milaza ny am'le hoe tsy
mahay an'le asa le ministera le ministra fa dia le selfie mibetsaka ary zay tokoa mitranga anatin'le gouvernement satria saika tratra n'le baikon'le filoham-pirenena ny amin'ny midinonareo eny fotony de neverin'le ministra zany hoe le midina eny fotony tia mandeha mifampikasokasoka kely de tsy maintsy manao selfie dia anaovana publication amin'ny compte FB de miasa daholy le membrana kabinetra sy ireo mpanohana an'le ministra zany mba ho hita ety ivelany tena miasa le mpiambana ao anatin'ny gouvernement de samy manenjika an'le zato andro fahombiazana efa zato andro moa zay le fanjakana gouvernement aty député membre Bendrina de io nefa ao anatin'izay le organigramme zany anatin'le structure ao anatin'izay le hoe mbola mangataka n'le déblocage de hoe bloqué aloha ny am'iretsy amin'le ligne de crédit de ao anatin'izao am'izay le fanavary i masom-baoka fa tsy ty hany fa voamaly sy fakomaly ihany ko le dia ministre mimponina tany Antsohihy tsy mipotra ny député de raikitra indray hoe miakatra onjam-peona toerana de mamely izay ene no sasatra tamin'io fanjakana io hoe fa ianareo nanoana kandida hafa de le ministra indray ny lasibatra ao anatin'izay mbola mpikambana ao anatin'ny gouvernement ihany zay fa ministra hafa député membre Bendrina izy ty moa zany tsy vao zao tsika nare an'le fifanenjana ny samy mpikatroko anatin'ny mpanatateraka indrindra ihany koa ny hoe ery amin'ny présidence sy ny gouvernement sy ny hoe sampikatroka ao anatin'ny gouvernement zany ny zava-misy député membre Bendrina zay mihitsy ohatry ny sary efa mahazatra antsika tato anatin'ny roa sy telo taona farany ange zany zavatra zany fa ny Razafy Manantany ekipa no resaka eto ekipa ny gouvernement ekipa manatanteraka ny vinan'ny filoham-pirenena eo moa le mbola mampametra-panontaniana foana hoe iza moa zany ny tena mametraka ny tetika asan'ny filoham-pirenena de aiza ny rafitra manao ny vinan'ny filoham-pirenena de inona no ataon'ny mpikambana amin'ny gouvernement zany tetika asan'ny inona no tanterahany sy ny sisa fa ho atsika amin'ny ankapobeny de tokony ho mivinan'ny filoham-pirenena no tanterahan'ny gouvernement ary ekipa ray no manao an'io asakasaky zay nanangana an'le ekipa ka natoy izao an'le zava-misy efa nomena malalaka efa manana ny fahefana feno anao zay apety ny fanatanterahana ny asa ho tombotsoa amin'ny firenena zay ny tanjona ho tombotsoa ny vahoaka malagasy ity fitondram-panjakana ity tsy gouvernement natambatambatra io tsy gouvernement nafampiraisana antoko isan-karazany io tsy gouvernement nanambarana fomba fijery samihafa io cohabitation fa gouvernement everina fa mirahina io eo ambany fitarihan'ny filoham-pirenena eo ambany fanatanterahany prime ministre ary gouvernement manana mission izy ihany moa no nametraka nisy fotoana hoe gouvernement ny ady gouvernement ny asa sy ny sisa sy ny sisa de ho iaveriko le teniko teo hoe asakasaky zay nanangana an'io gouvernement io fanira ny teny ianao teo hoe tany amin'ny fiadidinan'ny république efa nahitana endrika asala am'izao de ho ia teo hoe tsy voavoalohany tokoa efa tam'izany na inona na kolotsaina vahiny na kolotsaina malagasy samy tsy manaiky ny amoahana hitam-bahoaka ny olana any anaty vilansy any anaty tokantrano tsirairay ihany fa ny olona amin'ny fanatanterahana ny asa sana am'izany vahoaka tsy te halala fa ny asa vita amin'ny fatany marina fa tsy misy ekipa voatery hitovy hevitra zato isan-jato fa zao kosa de efa mipoitra hoe izy ihany de efa miteny hoe misy fifanoheranao ary misy mpanohitra anatiny ao anatin'ilay fitondram-panjakana ary ny endrik'ilay fitondram-panjakana mihitsy no simba ao anatin'le izy le endry mihitsy fony nitsanga ny gouvernement io tany amin'ny volana o raha maritsiaro sika rehetrarehetra de efa nanao fanamariny zahay raha io no maharesy lahatra amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre raha io rafitra io tsy maninona akory fa voapirofo zao fa tsy mety le izy nanao fanamarihana zay tamin'izany hoe asana directeur général no nananganana vice ministère nananganana nametrahana ministra lefitra saika zay no mitranga am'ireo ministera lefitra zay natsangan'ireo asa tokony ho vitana directeur général fa entin'ilay
eo izy ihany ange de efa miteny ko hoe népotisme sy ny favoritisme entin'ny filana toerana ametrahana ny akamakama sy ny fianakaviana ny ananonany a satria raha misy vice ministre raha mametraka vice ministre le bebe kokoa noho ny direction générale ny rafitra zay ao anatin'izay ahafahana mametraka ny akamakama sy ny anina rehetra sy ny akaiky rehetra izy ihany ny famely aho ary milaza ny zavatra mitranga sy ny tokony ho fantatra ny vahoaka rehetrarehetra ny amin'izay zavatra aika ny fomba fijeriko azy de zao ilay ekipa mihitsy a no mipoitra izao ny fahalemeny ary tsy vo izao a nahita fahalemena betsakitsika tao anatin'ny ekipan'ny gouvernementa zay fandimby gouvernementa moa azo lazaina hoe tsy niova nanomboka tamin'ny tany am-piandohana efa talohany ty fitondram-panjakana ty lehibe ny gouvernementa nefa nitarika ny gouvernementa mpikambana tao anatin'ny gouvernementa novaina foana raha tena mety moa le asa raha tena mahatratra ny tanjona moa reo ny lehibe ny gouvernementa sy ny ekipany tsy mitsy olana ange zany e fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao isika ty amin'ny fanoerana mahita ny atsipiriany zahatra tsy mandeha ao anivon'ny fitondram-panjakana fa ny ekipa ao anatin'ny fitondram-panjakana vao maika manamarina imasom-bahoaka ny tsy fihetezan'ilay rafitra misy sy ny tsy fihetezan'ilay fomba fiasa ao anatin'ny ekipan'ny gouvernementa de hoy isika hoe isika ve nandany andro sy nandany lora ny antsoantso hatramin'izay ny laza n'io zavatra io tsia voapirofo zao fa ilay toetsaina mihitsy a ilay ekipa mihitsy no tsy matotra mba tsy hitenenako hoe raha-raha-mpanjakana ange ty e raha-raha-pirenena ange ty e andraikitra ambony eo anivon'ny fanjakana ange ny tanterahana manomboka ny amin'ny fiadidinany repoblika ka mandalo amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra ilay safidy an'ilay olona hitatana le andraikitra mihitsy ko ve no tsy ao misy ny farafahakely ny tokony hipetraka sy voaja mba hahafahana manaja ihany ko an'ireny tompony andraikitra ireny fa hoy zahay hoe pirofo anankiray mitohoka amin'ny tenda indray ty fanira zafy manatany pirofo vaovao ny aminy hoe marina ny zavatra ny tenentsika hatramin'izay fa tsy mandeha amin'ny laoniny ary lozana fampitsipakakary nohatry ny valala ao fotsiny a ny tompony andraikitra eo anivon'ny fitantanana amin'ny firenena fa de ho hitantsika ararotina amin'ity andro anio sorapitso ty eny anivon'ny anteny miram-pirenena fijerena satria anisan'ny azo fampiresahana tsara eny anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fiaonana amin'ny gouvernement zao ny zavatra sahala amin'izany angatahana fanazavana la ny andro ifampitora bato fotsiny ve nareo fa tsy niasa no atao rehefa tsy zay alao samy miala ny fanamarena moa zany eo anatin'izao tranga zao de te mamira bendrina araky ny efa andresanao ny amin'ny hoe ny mpanendry no nanendry an'ireo de mazava ho azy zany ny mpanendry de ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre de eo aloha zany mba hanitsiana ihany de ny mpanohatra manao blocage ny mpanohatra manao sabotage ny mpanohatra no misakana ny fampandrosoana tsy fantako aloha de te mamirabe milina hoe taiza nisy décret ny raisin'ny mpanohatra na ny RMDM na tiako Madagasikara nametraka an'izao gouvernement zao fa tory zareo nakafanapahakevitra amin'ity gouvernement ity de io izy io tena tsy vitany eny midona amin'ny potona midona ny rindrina tena tsy midonany mihitsy fa tena mienjerana na tsikafina mihitsy le satria tena mitsingevana tsy tafavoaka le raharaha de ny olona anao anatin'le izy le olona anankiroa le manana andraikitra lehibe anay anankiroa ny iray no mena mission andrakitra ala eto Madagasikara de ny ray mena mission hiaro ny tontolo iainana eto Madagasikara ary voaingana ny vory tany Glasgow tany Scotland tany Écosse tany zay nisy anko fivoriana tsy andepute membre bendrina tany ivelany tany hoe tena hiaro am'le tontolo iainana de inona zany le politika andeha amin'io ka izy roa vavy ary le tompon'andraikitra amin'ny fanjinja tsy mitovy tadindokanga dikan'izany tsy hisy mihitsiny zany le fifampiresahana eo amin'izy ireo satria mazava ho azy mametraka mission mametraka n'lay ny fanazavahan'ny filoham-pirenena azy moa de hoe contrat programme résultat CPR izay raha sy diso contrat programme résultat zany de zany hoe fifanarahana programme mitako vokatra de inona zany ny vokatra ho azo amin'izao ny organigramme efa mambolana
le vola mbola sy tafavoaka avy eo indray mbola mifanjinja le eto ambony sy le eto ambany zany hoe lay ministra sy le vice ministre akoatran'izay ihany ko dia mbola mametraka ny amin'ny hoe zay no sasatra sy ny sahirana tamin'io fa tsy ianareo zay tafiditra tsina manao nepotisme sy favoritisme ary mieritreritra no super ministre manahirana be le meno an'le voambolana masikasika fa izay koa ny fomba nanoratan'le olona azy de resahantsika ohatran'izay le izy de rehefa mahita an'izao zany tsika de hoe neverintsika zany depute Mamirabe indriny ty raharaha ry fa ho tapitra teo am'le anankiroa le roa vavy teo aloha le ministre fifandraisana sy le dircom zany teo amin'ny présidence satria sampanatateraka manko na présidence na ny gouvernemanta de io moa zany samy mitazitazina ino moa zany lamba hoany sy mifanenjanenjana eo de zay kely vovokaina no afaka de le teo amin'ny direction communication présidence ny lasa nesorina zany de dikan'izay otrany hoe maresy ve le ray fa ady be koa ny en'ireo nandritry ny fotoana zay samy rino nanana fahefana tato zany efa very fahefana am'izao fotoana zao de nieritreretintsika le izy satria fandaminana an'le gouvernemanta vaovao am'izay de mba hakalesona ho an'le teo aloha kinanjo vo teraka le gouvernemanta tsy sora ray taorina iny de fa voenjika le ministre ny mine ao anatin'le gouvernemanta de hatramin'izao tsy manana ministre raikitra le eo anivon'ny arenakibony tany sy ny akoranafo zany fa ny prime ministre no misahana vonjy mainka am'izany andraikitra zany de fa hitantsika ihany ko ny amin'ilay fanakianana mivaivay be satria tsy mety mbola vita ny olana eo anivon'ny fampianarana ambony tsy mety mbola voava le telo andron'ilay fantsifany ho resahantsika io miaraka amin'ny député rehefa aveo zay resaka vidim-piaina zay de reto zany mandeha le gegera interne mandeha ihany ko io ny tamaso fa ny any ambadika any ny ady mangatsika le guerre froide taloha nisy an'izany inge tany amin'ny andron'ny glasnost sy ny prestroika tany amin'ny andron'ny Gorbatchev le naongan'ny Boris-Eltsine nisy an'izany fa ty zany rehefa mijery zany tsika zany de vaky le ady fa mbola misy ady mangatsika any tsika mare zavatra bita be eo anatin'ny sampikatrika eo anatin'ny gouvernemanta sy le hoe eo anivon'ny sampanatanteraka misy an'izany ao fa ny zavatra hita maso aloha de hitantsika io de eto zany tsika hoe nyteny député Mamirabe indrina tsy hoe ity hoe gouvernemanta na cohabitation ohatrohatray manko loha izy raha tena adika amin'ny teny vahiny tsy cohabitation ty le cohabitation manko hoe avy amina firehana samy hafa ny terena hiaraka ao ity koa tsy gouvernemanta na teteza mitaka carte mouvance any ao tsy le tamin'ny 2011 zany ty fa gouvernement na UEM ty gouvernement d'action dikan'izay olona resy lahatra amin'le filoham-pirenena no tokony miara-miasa ao de rehefa mahita an'le zavatra ohatran'izao zany tsika zao de mbola misy règlement des comptes aty aoriana hoe nareo tsy nanohana fa zay ny nanohana de ohatran'izany le zava-misy tany amin'ny faritsy Sofia le ministre ty any ka nanohana ny anina candidaty eo aloha hoe fa izay ny tena nanohana an'ity fitondram-panjakana ty ka izay ny tena sary-piaro an'le fitondram-panjakana de ahoana ary zany de inona tsy gaga zany tsika raha ohatra mirehatra ny aly etseroa tsy gaga zany tsika raha ohatra ka misy mamotika amin'ny mangrova atsika zany alaonko etseroa zany sy ny tanjanakazo ny pépinière sy ny karaza ary tsy mahavita n'le reforestation satria tsy mbola mitovy hevitra le mpikambana ao anatin'le gouvernemanta de asa ndray moa zany hoe inona ny avalon'ny prime ministre sy ny filohan'ny republika am'izao trangan-javatra zao fa mahamenatra tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona zao zavatra mitrango zao hoe mpikambana samy mpikambana ao anatin'ny gouvernement de dikan'izany raha ohatra ka nisy ny olana teo amin'izy mirahavavy de tokony nalefa tany amin'ny premier ministre le izy na nalefa tany amin'ny filohan'ny republika le izy vao reto monsieur le président vao reto monsieur le premier ministre zany hoe premier ministre aloha vao président de république fa efatry ny tonga de aty amin'ny média le anton-javatra de mamoaka publication aty lay vice ministre de ohatry ny bakakaka ihany hoe misady rese amin'izy reny lafin-javatra samy hafa reny de hitantsika eo fa tsika moa zany arakaraky nisy indraka-zavatra ohatr' zao koa député Mamirabe indriny mahabe resahana tsara tsika manako resahana tsara tsika ao anatin'ny ty raharaha ty eny ary resaka ministère antsika député Mamirabe indriny mikakaiky amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao eo anivon'ny ministère ny industrie sy mivarotra sy mifantsifana nisy
fantarana nra nataontsika député membre rabe indrindra tsaroko tsara talohan'ny fanamboarana ty gouvernement ty tany volana jolay tany niezaka nitady an'le noto koa tam'izay de tam'izay tsika nanomboka nresaka le matériaux de construction le ciment zany le 10 kilao de nitondranao fanazavana hoe nanomboka niakatra efa 9 de niakatra 7 zao izy am'izao fotoana zao tsisy volana firy taorina zay le mbola le vokariny olo simo zany le sahatsika zany efa tralina latsaka kely zany hoe tao anatin'ny efa bolana teo eo izany fiakarana maika be zany de tsika moa zany tsy mahita an'le hoe fanalefahana am'le hoe lecu zany eny amin'ny tsena rehetrarehetra eny ka tiangamba mba miendrika horaisana ihany de vitim-piainana mitotongana tena mamono ny vahoaka zay hoe forsana développement na hoe tena hoe herin'ny fampandrosoana Madagasikara zay satria raha ny vaovao fantatra dia zarazara hoy aho fa teo aloha mbola hoe mihinan-kanina indray isan'andro malagasy fa zarazara dikan'izay zarazara zay zany na le mbola rano sotroana ampidirina anatin'ny vavany dia tsy vita ntsony ny mampafana azy de rano maloto de mbola miaya le mpanjifa hoe so de misy kakana koa ty rano ty satria tsy misaraka am'le loto le microbe zany zava-misy eto Madagasikara député membre rabe indrindra tsisy nininona mandeha tsony eto fanira zay ngamba nazo lazana azy raha tam'izany fotoana za tsika nyresaka niezaka nitsinjo ny ho avy tsy isika ihany fa mpitondra fanjakana koa de nametraka mpitondra fanjakana tam'izany taorina kely zany volana jolay zany le mipoiran'lay hoe 3 andro ao anatin'ny 3 andro talohan'ny nanendrena mpikambana ny gouvernement tam'izao fotoana zao iny moa efa ndresahantsika teto hoe natao antony andravana le gouvernement fotsiny iny fa samy mahalalatsika fa zavatra tsy vita tao anatin'ny 3 taona aveo atao anatin'ny 3 andro resaka dala fotsiny fa fampandriana adrisan'le vahoaka fa fitadiavana antony nandravana le gouvernement teo aloha nanolona le mpikambana amin'ny gouvernement tasasasasany fotsiny iny de mahitsika hatram'izao fa diso daholo ny paikady nety ny fitondram-panjakana tao anatin'izay vanim-potoana farandrehetra zay diso satria tsy mety tratra mihitsy ilay tanjona ho an'ny vahoaka ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka ho an'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro ny PPN tsy andaniny ny resaka fitaovana akora hoentina manorina ho ny resahantsika teo ny resahanao teo fa manam-pirofo zany fa lay paikady nentina vao nitsangany ty gouvernement ity lay minisitra misahana mivarotra lasa tonga am'le tenina hoe nanao selfie tany atammbary sy tany ananina rehetrarehetra tany sy tany amin'ny dépôt rehetrarehetra tany mampiseho hoe mitady vahaolana eny mitady vahaolana izy zay no asany fa aiza lay vokatry le asa am'izao tratra ve le tanjona tao anatin'le izy mbola vao maika mianky ny efatralina ny simenitra ray lasaka tsy rary ny ange zany de mbola isehoseho ve le ministra hoe nitondra soa ho an'ny vahoaka ny paikady sy ny fomba netiny tantanana le ministera tao anatin'izay 3 volana zay de hiala iteny ray mpitondra fanjakana rehefa aveo iteny ny lehibe ny mpanatanteraka hoe 3 volana ange tsy ampy andraisan'ny ministra ny asany fa mila efa bolana farafahakeliny zay vao tena folaka ministra anankiray ao anatin'le izy fialana daholo zany fa aminay tsy tratra ny tanjona ary tsy mitsahatra miakatra ny zava-misy ilain'ny vahoaka amin'ny andavanandro lay vahaolana netin'le ministera nge fanire ny efarany de zao lasa fanafarana entana avy any velany na my PPN na io akora resahantsika io miresaka ny simalaky itsika zao de hoe lasa io no itabatabaina sy reharehana hoe tsy haiko firy alina no vidiny teo fa tsy zay ange ny tanjona 3 alina latsaka arivo tsy zay ny tanjona ary le 3 alina nge zavatra tsy tokony ho vidiny io entan'io io akora io am'izao fotoana zao raha manaraka ny lojika amin'ny fiakaran'ny vidim-piaina amin'ny akapobeny tao anatin'ny herintaona farantsika fa ny pirofo zatra voapirofo am'izao fotoana zao de tsy voafehan'ny fanjakana ny zavatra mandeha rehetra ny ambadika any ararotin'ny fanjakana ny vao maika ararotin'ny fanjakana ny zava-misy hitadiavana vola fanampiny ao anatin'le izy
ary ny tena tanjona andrasan'ny malagasy dia mifampiakarana fa mividin'ny malagasy. Ny fiainana ataontsika hoe misy teoria milazan'izany, fiainana miakatra foana. Fa tokony hiakatra miaraka amin'izay ny fa mividin'ny vahoaka fanira. Fa rehefa tsy zay dia tsy mahavita azy ny fitondram-panjakana. Ny fa mividy mitotongana. Ny vidin'entana ilaina andavanandro miakatra. Dia ilaza ve ilay ministera fa mety tsara io fomba hitondran'ny asa io, 3 volana sy tapany aty aoriana raha 3 andro no omena azy tamin'izany fotoana izany. Ilay ekipa ray manontolo ny resantsika teo lany andro amin'ny zavatra hafa fotsiny fa tsy izay mahasoa. Ary io endrika fanafarana io faniry za mahita hoe misy endrika ahoana reny lazako azy bizina ihany eo ambadika eo. Satria lasa manome alalana an'ilay fanjakana sy mpitondra fanjakana hisehatra amin'ilay fandraharahana mihitsy indray ilay izy. Lasa mpandraharaha indray fanjakana. Ny fanjakana ny rafi-panjakana amin'ny akapobe mihitsy lasa mpandraharaha kanefa ny rafitra move andraharaha. Fa ilay mpitatana an'ilay rafitra ny lasa mandraharaha any ambadika amin'ny endrika isan-karazany zay tsy ary ho voatanisa eto. Zay ny no hitako ao ambadika io fanafarana 120 sy 30 sy ny sisa amin'ny entana ilaina andavanandro. Lasa ararotin'ny fitondram-panjakana anampiana ny business any ambadika any. Lasa mandraharaha ilay fanjakana. Marina mafy. Iverina any amin'ny 7 taona lasa ve tsika? Iverina hitsangana ny Coparema sy ny sisa zany. Isam-pokotany hiaina amin'ny fiainan'ny kooperativa zany. Satria ahoana mihitsy moa no avitan'ny fanjakana fitsinjarana an'ireo zavatra izay afarany anaovan'ny fandraharana manokana ireo ho tonga ny tokantranony tsirairay avy. Fiemorana zany raha fijerina azy. Dia hoy aho hoe tsy mahavahaolana ny fitondram-panjakana, tsy mahavahaolana ny paikady entin'ny ministera, entin'ny gouvernemanta. Hiatrehana ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fa mividin'ny vahoaka ho akarina. Zay no andrasan'ny vahoaka. Fa raha vita ny manome asa ny mponina manomboka any amin'ny tanora zay efa tokony asa, raha vita ny mampanjary araka ny tokony ho izy ny fiarin'ny vahoaka sy ny fandraharahany rehetra, raha tsy nidina ireo asa efa nisy tsy nakatona teto Madagasikara, raha natosika sy nomena vahana ireo orinasa malagasy izay akaiky ny malagasy eny fotony rehetrarehetra eny, dia tsy ohatr'izao ny lafy ny toe-karena eto Madagasikara. Fa ny mifanohitra amin'ireo ny lazainareo no nitranga tato anatin'izay volana maromaro taona vitsivitsy faran'izay. Ka ilazantsika hoe tsy ireo mihitsy ny vahaolana sahaza ny malagasy. Ohatrany hoe tsy ampy ekonomista zany eo amin'ilay ekipa ve? Teoria faran'izay tsotra nge zany faniry. Fa dia gagitsika fa tonga amin'ilay hoe tsy any amin'ny zavatra antenain'ny vahoaka malagasy andrasana. Ary mino aho fa tsy any amin'ny andrasan'ny filoham-pirenena akory. Zay lehibe ny fahefanam-panahy tanteraka no mitranga eny anivon'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Rehefa mijery zany tsika ohatrany hoe tsy androm-panjakana mihitsy ny hitantsika, tsy fanjakana tena goavam-be. Satria raha miresaka fanjakana manko zany tsika député membre Belina zay mpanatanteraka ny tena mitondra an'ilay asa amin'izao fotoana izao aloha zany amin'ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra. Dia ohatrany hoe mahita satria misy présidence dia misy PM dia misy ministre marobe. Dia misy mpiandraikitra amin'ny projet présidentiel. Iny tsy amelako mihitsy iny. Karazany maro. Vao nasiana indray izy zao le hoe direction promesse présidentielle. Io mbola resantsika io satria io misy fifamatorana amina orinasa vahiny reo vao nitendreny reo. Tsarotsika tsara le dirikaby taiza le dirikaby présidence ny andraikiny teo aloha. Dia reto vao nitendrena atao anatin'ny conseil des ministres il y a 2 semaines zay, manana andraikitra ny amina orinasa vahiny zay fa fantatsika fa problème amina resaka tany, amina resaka saika parc Tsimbazaza, amina resaka resaka olana ady amin'ny vahoaka rehetra io. Miandraikitra amin'ny relation publique. Dia tafiditra ao anatin'izay fa metrahana ty fonds souverain. Justement. Dia lasa tompona andraikitra ho amin'ny présidence le olona ireny.
de raha nao doléansa zany ianao de nefa etsery hoe lasa ndray ihany ny tany tsy ho resahako le anarana fa efa fantatsika dolo le anaran'le orinasa de raha andeha hiteny zany anao doléansa na fitaraina de izy ihany no mandray de izy maka an'le tany etseroa de ianao hiteny an'le hoe misy ohatran'izao nge problème kefa izy ary rehefa ao anatiny efa fehezany tanteraka le raha fimpanjakana de zay le népotisme favoritisme lazay le vice ministre tao anatin'le resaka teo izy samizy ihany nefa mamoaka an'le izy sy manatanteraka azy am'izao de voa ino moa zany izy hita maso le zavatra sy ainany le zava-misy satria zany azony rehetra consulteny zany hoe iza lay efatra am' raha vavo ny tendrena voaingana tao anatin'ny conseil de ministre en présidence esory le anankiray zany efa avy solombaviboaka teo aloha de jerevo ny parcours ny reto anankitelo reto de jerevo aiza am'izay directeur taiza sy taiza reto no lasa ao anatin'ny présidence iza zany nametraka andreo zay de dikan'izay zany hoe efa tena manana an'le ratsa mihitsiny itsika io zany miteny hoe lasa ndray ihany na ny tany lasa ndray ihany izy efa ao anaty présidence tompoko izy efa ao anatin'le rafitra de tsy gagitsika raha maheno zany hoe lasa manao monopolisation ny importation lasa le fanjakana lasa manaraka an'le dia an'le lasa mpandrara satria mahazo tsirony an'le pouvoir izy de mahazo mamy de lasa tsy décentrale de ny olana ao anatin'izay le orinasa sainy manafatra ny député Mamrabenriny ka manana andraikitra ngezabe ambony be ao anatin'ny jiramany le orinasa sainy manafatra zay olona mitatana an'le orinasa le state procurement ino Madagasikara SPM olona manana andraikitra ambony lehibe ao anatin'izany fanjakana zany ange ao anatin'ny jirama le olona de aiza nisy ny lafin-javatra milamina am'izany tena misavoritaka ho aly izy fa bon io moa zany député Mamrabenrina mbola betsaka ny zavatra mila amboarina amin'io raha mbola misy azonao ampiana zay fa tsika zany rehefa mijery de hoe ministère tokana ihany ngamba ny mba miasa eto Madagasikara de ministère de l'infrastructure et de l'importation tsy misy an'izany ao anatin'ny décret fa rehefa jerevana le asan'le fanjakana ray manontolo de zay fatoka am'izay zay daholo manomboka any an'le présidence any Antsirabe manko izy am'izao fotoana zao miaraka amin'ny starany ray manao resaka fotodrarasa na lalana firy metatra indray no any zany de manomboka any amin'ny présidence de mandeha aty an'le gouvernement de tonga any am'le gouverneur de mandalo kely am'le ino moa zany le mpiara-miasa amin'ny vitsivitsy zay nomena andraikitra de misy moa am'ireo misy député vitsivitsy misy izy de miazakazaka any am'le infrastructure de nefa misy zavatra tokony vahany eto am'le resaka vidim-piainana de rehefa tsy manana vahaolana an'le vidim-piainana indray de importation manafatra enta de zay ny tenentsika hoe fanjakana tokana misy eto amin'ny alalan'le andraiky mpanjakana de ministère de l'infrastructure et de l'importation zay ihany ngamba no misy eto député Mamrabenriny ny amin'ny fomba famakoko ny zava-misy am'izao ifaniry de mahita hoe ny mpitondra am'izao fotoana zao de miezaka mametraka rafim-panjakana anankiray ivelan'ny rafitra efa misy parallèle zany tsy haiko ny fijerinao azy fa rehefa hita hoe ahoana moa zany me tsy tafavoaka lay fitantanana ny raha-mpanjakana zay ngely atao hoe miiba zao tontolo zao nefa manaiky sy milaza fa miiba rehefa mitantana ianao ninona tantanana ka misy resaka vola ao de atao compte-pitantanana rehefa avy ao miabo sa miiba maty antoka sana azy tompony fa rehefa ny tantanana le fanjakana tao anatin'izay 2 taona sy tapany 3 taona zay nampidirina tany amin'ny faty antoka farany zay lalina de tsy asiana sirantsony ilay rafitra ara-dalàna napetraky ny lalàna misy sy ny lalam-panorenana tsy nasina zany loi de finance zany zany teti-bolam-panjakana zany fampiresahantsika teto foana zany fa ohatra ny lasa fomba fanao sisa manao an'le izy fa tsy misy fiantraikany ary tsy misy fitarafana ilay zava-misy tena iainan'ny firenena tsony de ohatra ny lasa zary fomba fanao sisa de natao zay nampandaniana azy am'izay endry ny tiavana azy fa ty ambadika efa misy raha-mpanjakana anankiray mitsangana hosolon'ny teti-bolam-panjakana efa tereka hipetraka fotsiny ilay fond souverain malagasy
io ange efa nyteny teto sika tamin'ny fotoanandro e fa atao inona moa io raha miasa araka ny tokony ho izy ny teto-bolam-panjakana satria raha ny tokony ho izy zany fond souverain zany tokony ho vola mipetraka tahiry kanefa rehefa mivoaka lay lalàna zay mifeny fond souverain vola ampiasaina matsina tetikasa ny fanjakana ilay PGE raha zay no ilazantsika azy tamin'ny fotoanandro ny aloha izay no antony ofisialy lazaina tamin'ny fomba ofisialy hoe nananganana n'io fond souverain io de miresaka PGE tsika zao nge mivoaka indray ny NPE ny ilazana azy nouveau projet d'émergence napetraka indray io zany hoe efa aprimina tsikelikely ilay tena endriky ny fandaharana asa-panjakana ofisialy zay napetraka hatramin'izay de apoitra amin'ny alalan'le NPE indray ilay endrika tetikasa hafa ty ambadika taiza mbola nisy fomba fiasa ohatran'izany faniry raha tsy tamin'ity fitondram-panjakana ty raha ohatra ianao anao rectificatif anao fanovana ny amin'ilay PGE programme général de l'État entiny ny anivon'ny antenimiera nge zany teo anivon'ny antenimiera pirenena teo anivon'ny antenimiera parlementa no nankatoavana an'izany tamin'ny fotoana nandraisan'ny prime ministre ny toerany avy eo eny atenatenany eny misy fametrahana rafitra hafa mitokana fotsiny hoe nouveau programme d'émergence nouveau projet d'émergence zany hoe amin'ny maha nouveau azy samy mahay teny frantsay sika nouveau zany samy mahay zany hoe vaovao zany akoatran'le teo aloha zany ny dikany lasa tranainy zany le teo aloha ny dikany noavaozina zany fa noavaozina tamin'ny fomba hafa novaozina tamin'ny fametrahana rafitra parallèle ty ambadika de zay ny lazaiko teo hoe le fanjakana mihitsy amin'izao fotoana eo zany lay endrika fandraharahana lasa fanjakana mihitsy mifaninana mpandrahara mba tsy teneniko hoe miara-miasa mpandrahara hafa mba hifaninana mpandrahara sasany mba tsy teneniko hoe miara-miasa amin'ny mpandrahara tsy fatapiaviana mba hifaninana mpandrahara eto toerana de mametraka ny rafitra vaovao teto-bolam-panjakana soloana ny tahiry fond souverain ny fandaharan'asan'ny gouvernementa soloana ny nouveau projet d'émergence ny rafitra ny anivon'ny fiadidinan'ny republika efa azo lazaina fa rafitra gouvernementa kely anankiray mihitsy zany hoe fa afaka tsy miraharahan'ny asan'ny gouvernementa eo ambany fitarian'ny lehibe ny gouvernementa intsony fa apetraka tsikelikely zero miampitsikelikely angely izy faniry miampitsikelikely ny resaka tsika projet présidentiel nametrahantsika fanontaniana teto foana hoe inona ary ty resaka projet présidentiel mipetraka ny anivon'ny fiadidinan'ny republique ty hifaninana amin'ny gouvernementa ve fa zao lasa misy hatramin'ny hoe fampanantenan'ny filohan'ny republique promesse présidentielle lasa misy rafitra manokana isahana an'izany de hoy aho hoe efa gouvernementa kely an'ny filohan'ny republika fotsiny no mipetraka ny anivon'ny fiadidinan'ny republika amin'izao fotoana zao de asakasaka reo ao amin'ny gouvernementa sisa hoe ahoana zany ny fanatanterahana ny asa eto anivon'ity fireneny ty amaraparanatsika député Mame Rabelina allo ataontsika raim-bava kely satria omaly vita fiananana reo eo anivon'ny seny tena io zao ny gazety na de le miaraka am'le fitondrana raha de miteny an'le hoe mbola manahirahirana ny crédibilité an'le seny na le hoe le famarina toerany ny amin'ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra ho ataony satria betsaka ny adevitra mahakasika an'izay voamalo isika no nametraka taratasy teny anivon'ny fanjakana frantsay atao amin'ny lapan'ny Élysée ny diaspora zay monina any ivelany de nandefa taratasy any koa eo anivon'ny parlementa frantsay sy ny vondrona européana ny amin'ny hoe handiniana lalina ny zava-misy etỳ Madagasikara indrindra ny resaka fifidianana ka tsy ny amaikamaika amatsiana izany ary ny hanaovana fanadihadiana ny fifidianana 2024 de teo koa le fanambarany ny FFKM député Mame Rabelina alohan'ny tena marana antsika satria afaka mbola maka minitra kely tsika dia mba tsara hitondrana fanazavana kely zay avy aminao député Mame Rabelina tontolo ny fifidianana amin'ny akabeany zay efa volana vitsivitsy na maromaro zay tsika teto no niantso ny resaka nyo fidirana ao anatin'ny vanim-potoana fifidianana manaraka io zay le atao hoe cycle électoral zany hoe miditra amin'ny cycle électoral manaraka tsika izao
ny antony antsona ataontsika dia satria tapitra ary nanamarika ny fahataperan'ny cycle électoral teo aloha sy fidirana amin'ny vaovao a ny fepotona ny asan'ireo tompona ndraikitra teo anivon'ny seni dia tsika nylaza hoe fotoana izao ahafahana manao tombanezaka ny zava-nisy ny ainana tombanezaka rary mibe raha manao tombanezaka tsika fomba fiasa zany fomba fiasan'ny olona mahay miasa zany mialatsiny afa mivantana be miresaka n'le izy nanao tombanezaka tsika koa satria fatatsika tsara fa iny ekipa ny seni farany teo iny nanomboka taona 5 zay naharitra eny taona ny asany araky ny lalàna misy iny ny seni voalohany ny asa teto Madagasikara iny zany no ekipana seni vaomeram-pifidianana mahaleo tena lazaina mahaleo tena voalohany ny asa teto Madagasikara talohan'izay a mbola le senita de transition tetezamita fa iny a tam'ty indrindraindrindra tam'ty repoblika faefatra ity iny zany ny ekipa voalohany ny tantana ny fifidianana rariny de rariny rehetrarehetra ataoko amin'ny teny frantsay hoe ny acteur rehetrarehetra mpisehatra rehetra eo amin'ny fiainam-pirenena indrindra amin'ny resam-pifidianana raha samy nanao tombanezaka hoe nanahoana ny zava-nisy nanahoana ny ainatsika an'iny ny ainatsika an'iny de tsotra nanatenitsika ary ny antsoantsontsika ny amin'ny hoe hananana fifidianana nangarara nadio tanterahana tao anatin'ny fangararana tanteraka ary ny eken'ny rehetra mivaliny tamin'ilay andiam-pifidianana farany teo samy niezaka tsika samy leo korotana samy leo krizy samy niezaka tsika nijery hoe atraizany maromaritra azo iombonana eo amin'ny zay filazana fa tena nangarahara zay fifidianana raha tena nangarahara sy teo amin'ny fanekena n'ilay valim-pifidianana de niaranjery niarantsinjo no avy ny firenena hoe mba tsy isi'ny olana mba tsy isi'ny korotana de fatatsika ny zava-nisy ny ainana fa inona no zavatra antranga faniry telo taona ty arina veriko foana ty resaka ty telo taona ty arina mbola ozongozony ny avelon'ny tsy fahadiovan'ny fifidianana tamin'izay fotoana zay ny fitondram-panjakana ozongozonina satria ny olona tao anatiny ihany tao anatin'ilay voamiera mahaleo tena no namoaka sy ny anatsikafina ny zava-misy ny olona voakasika tao no namoaka tsy kelikely sy ny anatsikafina hoe zao nge ny tena nitranga tao sy ny sisa sy ny sisa de rehefa mijerytsika ty arina de afaka milaza hoe raha ny tena marina nge zany tsy tokony ohatr' zao firafitry ny fanjakana sy ny fitondram-panjakana eto Madagasikara tao aorian'ny taona 2024 nanomboka ny taona 2024 fa tsy maninona fa efa zay aloha ny ainana fa tsy te hiverina amin'izay tsonysika de zay na tonga atsika ny antsoantso teo hoe tonga ny fotoana mba voalohany indrindra mba tsy handrava ny rafitra nisy tsy nikitikitika ny seni teo am-pitoerana ange-tsika na de nisy ary zany zavatra zany ary ny omantsika tsy hikitikitika ny seni zay vao natsangana omaly de hoy isika hoe tonga ny fotoana taorian'ny 7 oktobra fa taloha be an'izany tsika ny lalàna de milaza hoe roa volana alohan'izany ara de efa miomana ireo voakasika rehetrarehetra volana aogositra zany fa talohan'izany tsika de efa niomana hoe rehefa tapitra io vanim-potoana fepotona iasan'ny seni io de ndao a jerena ndray mandeha zay fomba anatsarana azy anatsarana azy de nametraka soso-kevitra tsika hoe ny cadre juridika rehetra ny andian-dalàna amin'ny feno io tokony avaozana ny antony de tsotra ireo mifototra iangana rehefa mametraka an'izay rafitra zay ary ireo mifototra ny esana niteraka n'le olana zay nytany saina teo mahatonga an'izao fanjakana zao angozoozo eo amin'ny lafiny ara-politika tsy maro toerana zay ny azo ilazana azy satria hoy ato hoe mbola arahany avelon'ny inona ty izy ny zava-nisy tamin'izany fotoana zany foana fa tsisy ny ainitsika efa niry tsisy ny ainitsika nangataka tsika hoe oka mihitsy aloha ary mazava ho azy fa mifangatantsika de netefa tany amin'ny fitondram-panjakana oka mihitsy aloha atsahatra ny fanendrena sy ny fanavaozana ireo mpikambanao anatin'ny seni satria ilay lalàna ilay milaza ny rafitry ny firafitry ny seni mihitsy ny firafitry ny mpikambanao anatin'ny seni no diso manome vahana loatra rehefa tena ny ainana le izy diso manome vahana loatra izay eo amin'ny fanjakana eo amin'ny fitondram-panjakana zay mitana ny fahefana izay mitana ny fahefana oa za tsy miteny hoe ny tompo-pahefana amin'izao fotoana izao zany hoe niza azo ny fahefana rehefa avy eo de anana ny azo anio vahana
zay omeny io lalàna io aokotsika tsy eritreritra ny zava misy am'izao fotoana zao hoe izahay zao no ty ampanohitra de ianareo no any amin'ny fitondram-panjakana fa io mety tsy hoe mety fa tsisy hijanona eo fahefana mandrak'izay zany lojika zany fa rehefa tonga zay fifandimbiasa-pahefana zay ka tsy ho eo amin'ny fahefana ianareo de ianareo ndray anampy anay iantsoantso anohy any antsoantsonay am'izao fotoana zao hoe ovay io satria anynareo vo tonga saina hoe tsy mety io zavatra io de zay na tonga nay teny hoe tsy mety io fa ndao ovaina nahoana ny filohan'ny repoblika zay mbola na iza filohan'ny repoblika eo raha vao mbola manda voalohany tsy maintsy mieritreritra ny latsaka fanondrona nefa manana olona zay tendreny manokanao nahoana ny androm-panjakana zay efa fantatra fa manana ny majorité maro anisa manohana ny fitondram-panjakana anana soloteny sisy ny ainatsika teo ireo olana sedrain'ireo fiarahamonim-pirenena sy olafitra isan-karazany teo fanendrenan'ireo solotena eo anivon'ny seny ianareo teo amin'ny asa fanaovan-gazety ry faniry ny aina an'izany ary tena nampisaratsaraka mihitsy toy zany ko fiarahamonim-pirenena amin'ny akapobeny fa nanao letrezana ihany ny fitondram-panjakana alefaso ary ny anay ny tanjonay a naleonay misoroka toy zay mitsabo fa misy antony a matoa ny mpisehatra eo amin'ny lafin'ny politika sy eo amin'ny lafin'ny fifidianana rehetra tsy mpanao politika ihany a tsy ny atoko-panohitra ihany a fa ny sehatra maro zay voakasika ao anatin'io avereno tsirairay ny ainan'ireo olafitra ireo tao anatin'ny 3 volana farany de ho hitantsika hoe ahoana dinio ny ainan'ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny lafin'ny fifidianana tao anatin'ny 2 volana farany de mamoa fehikevitra ahafahantsika mahita hoe mitombona sa tsy mitombona ny antso nataonay teto a nandritra ny fotoana ka nanao ny fianianana hono ireo mpikambana vaovao reo zany hoe miroso makany amin'ny fananganana ilay rafitra zay heverina fa aleotena zay antenaina fa aleotena fa ho hitantsika hoe takininona no hotohiny zany nanao fianianana samy mahalalangatsika faniry fa tatao anatin'izay taona vitsivitsy farana zay izany tsy nanao fianianana hatrany amin'ny faratapony nanao fianianana fa voaja ve le izy aloha tsy de mipetsaka misaotra faniry eny ary afatra lehibe zay ny amin'ny hoe voaja ve sa tsy voaja fianianana zay ny fianianana teo moa zany fianianana tena hafa kely mihitsy le tamin'ny 3 taona latsaka kely lasy iny satria fianianana zay jena tsy de mbola nisy nanao satria matetika dia eo ambonin'ny baiboly ny tanana fa tamin'iny moa zany de tsisy baiboly ho an'ny fianianana ny filoham-pirenena zany eny ary fa de hofaranatsika ny fandarana satria efa lasa le lasa ny fotoanantsika zay isolona namana teknisiana sy mifandrindrana atao ambadika atao nanaiky zay ho amin'ny fandaminana izay rehefa misy zava-dehibe dia manokana fotoana kely tsika satria maromaro ny vahiny akoatra ny député moa zany zay efa tompon'ny fotoana androany dia nanana telobe zao tsika zay vahiny tompotrano ray dia ny cordo mpandrindra national ny team dia andriamatora Kotondrina Jean-Claude Roger de teo ihany koa andriamatora Thierry Ravelson avy amin'ny HVM dia ny vahintsika moa zany andriamatora Robert Olotsoltra zay nitondra ny fomba fijeriny raharaham-pirenena ny namantsika Rina Rabe Mananjara niaraka tamintsika teo de ny teknisiana ihany koa zay isoratsika zany nandrafitra ny sary sy ny feo mba havoaraintsika isa-tokantrano manome fotoana indray ho an'ny rapitso toy izao solombavam-bahoaka namana totsoa Andriamampandry raha ohatra ka tsisy ny fiovaana no hiara-dalana amintsika rapitso raha ohatra moa ka misy ny vahiny dia hanambahiny isika fa manetana trany ho amin'ny sabotsy eny amikanjany macrobiolika isika menakavy rodorodo zay hiara-dalana sy hiara-dia amin'ny RMDM ary hitsinjo ihany koa ireo namantsika any farafangana ao anatin'ny fokontany mahafasa voalohany sy faharoa zay tena ao anaty loza tanteraka mihitsy amin'izao fotoana izao ary miandry izay voatsirambony tanana avy aty amintsika misaotra tokola makatelina tompoko vavy veloma tompoko